Tomboko lasy tomboko vavy ampifaliana no androsoana indray ao tokantranonao ny Alarobia hariva ity fotoana ifanomezantsika aorian'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS anaranao ny fandarana Sahia Lasa Izao. Ampatsiahivinao foana ihany fa ny Sahia Lasa Izao dia sehatra anankiray ahafahantsika rehetra maneho hevitra, ahafahantsika mifanakalo hevitra, ahafahantsika maharaka ihany koa ny zava-misy rehetrarehetra mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, fahasahiana mijoro ny amin'ny zavatra hita fa tsy mety, tsy ara-drano ary tsy ara-dalàna kanefa dia betsaka ny tsy mahafantatra an'izany ka zary mandray ambolony natao an'izany indrindra ny antom-pisian'ny fandaharana. Araka nefa fantatsika rehefa alarobia tahaka izao dia ny tenako Lilira Faralahy miaraka amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Ararinirina no manolotra ny fandaharana. Miarabanao Clémence dia tafaraka eto indray isika inona avy indray ireo zavatra rehetra ho resadresantsika atao anaty fandaharana amin'ny tiany ity. Mirabanao ihany koa namana Lilira Faralahy dia manantitra ny arahaba ho antsika rehetra ihany koa izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS ny Alarobia sy ny Zoma fa ny Alarobia moa araka ny fanambarany namana Lilira Faralahy teo dia izay miravavy no manolotra an'izany fandaharana izany. Androany isika tony mazatra dia andray vahiny iresaka an'ireo vaovao mafampana tatoato araka ny efa mahazatra ihany koa tao anatin'ny fandaharana fa mialohan'ny andraisantsika ny vahiny aloha dia isan'ny tena ifantohantsika ao anatin'ny tapany voalohany ny resaka mahakasika ny fanambarana izay noresahan'ny nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina farany teo dia ny alahady lasa teo zany. Nanao fanambarana ihany tokoa moa ny filoham-pirenena tony mahazatra isaky ny 15 andro namana Lilira Faralahy nifantoka betsaka tamin'ny resaka tetikasa izay kasainy ny fitondrana ankehitriny tanterahana ny amin'ny faritra atsimony nosy iny ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena akoatra ny resaka hoe fepetra makasika ny amena ara-pahasalamana mandritra ny 15 andro manaraka. Ao anatin'izay fepetra izay moa, ao anatin'izay tetikasa nampahafantarin'izay moa dia ny hoe ahafahana mamaha ny olana izay sedrainy any atsimo ankehitriny dia nisy ny colloque izay notanterahan'ny fanjakana ny resahana sy namelabelarana makasika an'izay nefa nisy ihany koa moa ny ataontsika hoe feonambe no karakarain'ny fitondrana teo aloha namana Lilira Faralahy saingy tsy nisy tohany zany hatreto fa dia nisy ny colloque izay notanterahan'ny fitondrana ankehitriny io zany. Fanontaniana voalohany irahantsika amin'ny vahiny sady ampahafantarantsika ihany koa ny vahiny amin'ny ity alina ity ny vahintsika moa zany dia Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude izay mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Faly mandray anao Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude. Voalohany teny dia faly miarahaba anareo miravavy mpanolotra nyity fandaharana Sahia ity ary miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo manaraka nyity fandaharana ity nahita toerana zany na any ivelany ary dia faly tokoa raha hitafatafa eto aminareo satria ifandihany maromaro ihany zay no nanarahana nyity fandaharana Sahia ity ka dia tonga eto iara-hitafa sy iara-hidinika aminareo raha hitona zay tokony tsara hofantarina mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny. Ya Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude andresahana teo tamin'ny teny fampidirana teo tokoa isan'ny nanamarika ny farany herinandro lasa teo iny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena iny nresahany makasika ny hoe inona ny tetikasa hoeritreretin'ny fitondram-panjakana ho tanterahana any amin'ny tapany atsimo nosy ao anatin'izany ny fametrahana pipeline ao anatin'izany ny resaka fanatsarana ny resaka fambolena fampanantenana mihezinezina indray no nataon'ny filoham-pirenena ny farany herinandro lasa teo tao anatin'ny kabary izay nataony dia fanontaniana voalohany apetraka aminao Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude dia hoe manoloana indrindra ireny fampanantenana izay atao hoe tsy tanteraka ankehitriny ary andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra misy indray zao ity ny fampanantenana ataon'ny fitondram-panjakana zany ny amin'izay famahana ny olana any atsimo zay mety ho anao manokana azo eritreretina ve ny ahatanterahany zany. Aty am-piandroana angamba aloha dia tiako ny mitondra fanamariana kely fotsiny Madame Clémence, Madame Lili ny hoe raha tamin'ny atao hoe mahazatra tokoa moa zao tao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia hoe isaky ny tapabolana dia misy ny fandraisam-pitenenana na fanambarana na kabary ataon'ny filoham-pirenena zay tsy olona marindrano fa izy ireny dia natokana indrindra ilazalazana ny mikasika ny fivoatra ny toedrara mikasika ny amena ara-pahasalamana. Tiako ihany aloha ilasana zay zavatra zay move tena ireny tokoa ny kabary na fanehoan-kevitra nandrasan'ny vahoaka malagasy davy any amin'ny filoham-pirenena satria dia anisan'ny fanamariana nataon'ny olona maro tokoa ny hoe
resahana foy de foy na ny serana fotsiny angamba ny mikasika ny olana ara-pahasalamana fa de araka ny volazanao teo madame Clémence dia ny valampatra be kokoa tany amin'ny resaka fitanisana programanasa na fampanantenana no valandresaka nataony filohan'ny république iverenantsika eny angamba ny amin'ny tapany rehefa aveo rehefa iresaka milandalina kokoa tsika mikasika ny resaka miana ara-pahasalamana na mikasika ny fivoatra ny aretina covid-19 anisany nahagaga tokoa raha naheno an'ireny fampanantenana maro de maro zay notanisaina tamin'ny alalan'ireny fototra fitasa maro de maro no kasaina ho tanterahana teo ny hoe pipeline teo ny lalam-pirenena maro samihafa zay notanisaina tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny fotoana foy tsy sanatria akory ny tetikasa entina mpivoarana ny any atsimo no sanatriavina no tsy dia ankasitrahana angambany ataoko fa faritra anankiray atao anatin'ny faritra 2 na 3 moa izy am'izao fotoana zao eto Madagasikara to ny faritra atsimo ka rariny de rariny raha ohatra ka itodian'ny fitondram-panjakana ijerevana an'izay fototra fitasa mety ny fanandrify amin'ny fampandrosoana kanefa ny mahagaga sy ny mampimetram-panontaniana fotsiny amin'ireny zavatra eny de hoe zavatra efa voavolavola tao anatin'ny programam-panjakana amin'ny ankapobeny tokoa ve ireny fototra fitasa sy ireny tetikasa ireny sa ny volavolaina tao anatin'ny fotoana foy satria raha ijerena ny zavatra tena miantraika sy ny iainany any atsimo am'izao fotoana zao dia ny resaka momba ny kere izany hoe misy vahaolana tokony hoentina ao anatin'ny fotoana foy amonjena ny vahoaka zay fa iarantsika mahita fa tena efa miaina ny zaka ny tserany aina amin'ny fijaliana amin'ny vokatry nyzany kere zany ka raha ohatra izay ny vahaolana iandrasan'ny olona maro ny vahoaka maro indrindra fa ny any atsimo am'izao fotoana zao dia ireny fitanisana ny fanorenana fototra fitasa zay iarantsika malala fa tsy maintsy mitaky fotoana lava de lava na ny fanomanana azy indrindraindrindra ny fanataterahana azy mandrapiandry an'izay vokatra hoentiny move tena hoe hitondra vahaolana amin'ny olana tena efa iainany vahoaka am'izao fotoana zao anatin'ny fotoana foy araka ny resahako teo hoe efa miantraika any anaty vilany sisa tokantrano ny vokatra nateraky ny kere zay ataoko hoe mbola vokatra ihany koa amin'ny tsy fahombiazany programam-panjakana nentina ny atrehana an'izany mialoha satria raha nisy ny fiomanana amin'ny fiatrehana an'ireny kere reny de tsy tokony ho tonga am'izao amin'ny sehatra misy azy am'izao fotoana zao ka ianao manontany hoe azo antenaina ve ny fahatanterahany io moa dia ny arantsika nalala fa hatrany ampiandohana ny petrahany ty fitondram-panjakany ty de fa ny ondana ary ny tena nipetraka tanteraka teo anivon'ny fampanantenana foana ny vahoaka malagasy io tonga am'le oabolana am'teny hoe ny antratra tsy lavo moa avy koa ianao reny la ary de raha tena mijery tokoa reny fampanantenana reny dia mampilendalenda fa ny fantanina mipetraka de hoe ireny tokoa ve ny lara-pahamena raha tsy jery manokana fotsiny ao mikasika ny faritra any atsimo zay ao anatin'ny vahoaka atrehanao fa tena fadiranovana amin'ny ataontsika hoe na ny anina hoanina ara tsy hitany ny rano sotrony tadidiko tsara mihitsy raha mpatsahiviko eto fa namitahiraka tany atsimo zahay tamin'ny faraparan'iny taona iny ary nanatry maso mihitsy zany hoe izao marina ny tena fiaina ny iainany vahoaka tany atsimo marina fa mety vahaolana vonjy-tavanandro tokoa natao tamin'izay fa azo nahita mazava tsara mihitsy fa namany olana ny olona satria tsy misotro rano andritra ny tapabolana ny olona tondranao rano aloha izy ny androany ka raha ohatra ny tsy fisina rano any atsimo am'izao efa iainany am'izao fotoana zao ny pipeline hitondrana ny rano en kilometatra maromaro no ampanantenanao azy de angambany ataoko fa sanatriavina maty any ny maty mandra-pavitany zay fototra fitasa zay raha ohatra ka ho tanteraka tokoa le izy ya miresaka an'izay moa tsika hoe fampanantenana be deaibe mantsy ny zavatra efa nisesisesy aloha ary tsy azo dina tsity zany hoe nisy ny fampanantenana hoe fanamboarana andreo lalam-pirenena samihafa misy lalam-pirenena fa 3 lalam-pirenena fa 10 lalam-pirenena fa 12 nampanantenana daholo ny rehetrarehetra reny ankehitriny hitantsika teny an-tambajotra serasera teny fa de tena mikaikaiky ohatra mahakasika ny lalam-pirenena fa 770 zay sahirana moa nisy namoaka ihany androany ny laza hoe mizara roa kosa
kosa le lalana hoy izy misy ny vita misy ny tsy vita fa ny zava-misy ange tena emitra ny fepitona amin'ny tanany io asy io zavatra mampikaikaiky ary miteraka tsy fandrimpahalemana be dia be ny tsy fahavitan'ny lalana kanefany rehefa miteny moa zany ianao hoe izany ve ny fandehan-javatra lara-pahamehana ve io zavatra izay nitenena ankehitriny io zay koa mantsy sady manararoatra Andriamatoa Jean-Claude mampandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara anao hoe anisany tenen'ny olona hoe tsy fitiavana ny any atsimo no mahatonga ny eo anivon'ny antoko-panohatra miaraka amin'ny tiko Madagasikara milaza hoe tsy ireny aloha ny tokony ho atao amin'izao fanavakavana no andraisan'ny olona anazy tsy malahelo ny any atsimo ny avy eo anivon'ny antoko-panohatra eto anefitsika dia mahita hoe be dia be reo fa mpanantenana omena saingy tsisy mandeha amin'izay loany ny eo tsy vita ny eo misosoka ihany ahoana no entinao hamalina an'izay satria tena izay ny fijerin'ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe fanavakavana sy tsy fitiavana ny any atsimo ny filazana fa tsy lara-pahamehana ny fijerevana ny any atsimo amin'izao fotoan'izao tamin'ny alalandreo tetikasa izay ataoko anaty fonteny ambitieux be moa ndraisana tamin'ny kabary farany teo eny atao hoe malalaka moa zany ny fampiresahana na ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ka ny afahan'ny sokajin'olona zay ataoko hoe manao siketa sady ny fomba fijery sy ny fomba fisainana avy aty amin'ny toko-panohitra ka ilaza fa fialonana na tsy fitiavana ny faritra ny atsimo ka hitondrana ny fanehoan-kevitra amin'ny mety ho fitsikerana mikasika an'ireo tetikasa ireo napetrako teo le izy fa Madagasikara dia nosy ray ary ny faritra rehetrarehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara dia tokony hisitraka an'izany fampandrosoana zany tsy misy tombo sy ala fa ny olana kosa nefa ho anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay dia anjaran'ny fitondram-panjakana ny tokony mijery ny tena hoe aiza ny laharam-pahamehana mba hahafahana mamany olana ny firenena amin'ny akapobeany raha mikasika ny lalam-pirenena angambany dia tsy hitako tsondra mbola eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao no ilazana hoe aiza ny faritra tsy misedra olana mikasika n'izany lalana zany raha ataontsika ohatra fotsiny angambany ny atao hoe sokajiana no hoe aiza ny lalam-pirenena iankina ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany raha tsy lasa araky ny ataontsika hoe nana ekonomia ny resahako eto dia efa mampiteniny mona angambany lazana amin'izao fotoan'izao sy ny fahitana maso izany hoe lalam-pirenena faharoa zany izay mampitoy ny avokavoko Madagasikara zany hoe any amin'ny faritra Tsinanana sy ny aty an-drenivohitra ary mampitoy ny lalan-drano toe-karenana eto Madagasikara manerana ny nosy mihitsy tsy lalana vao amboarina na vao foronina izany lalam-pirenena faharoa zany fa tena iainana zany toe-karenan'ny Madagasikara ary tsy manana tombony manokana amin'izany ny faritanin'ny Tomasina manokana fa na any amin'ny faritra atsimo ihany koa ary amin'ny famoahana an'ireo vokatra satria arantsika malala fa ireo PPN rehetrarehetra mamatsy ny eran'ny nosy dia mivoaka avy any amin'ny senan'antsambon'ny Tomasina ny ankamaroany zany ka raha ohatra io lalan-drana ny avokavoka iainan'ny firenena io no atao tsinitsina satria dia ilazana raha mahita asa koa misy sahiteny angamba fa dia hoe za dia mahita mihitsy hoe tsy mbola nahita fa raha tsy ndalana ny URN2 io ratsy ohatrany amin'izao miseho amin'izao fotoan'izao ka ilazaina ny eto fa hoe tsy fitiavana fampandrosoana ny any atsimo no ilazana kosa ny hoe tokony ho hisy laharam-pahamehana tokony ho apetraka mialohan'izany zavatra rehetrarehetra izany zay moa mahatonga an'le hoe ny fanontaniana mipetraka nge dia tokony ho zao hoe tsy tokony ho zavatra tampotampoka ny fanatanterahana n'izany asa fampandrosoana ny firenena zany fa tokony voarindra ary zay ny manahirana nyty fitondram-panjakana ty satria ilay programma fampandrosoana ny firenena na ny antsontsika hoe programme général de l'État mihitsy zay mbola tsy mivoaka hatramin'izao ka raha ohatra ilay nofinofo satria ny EM vision dia nofinofo reny ka raha ireny nofinofo amin'ny EM reny no ho avadikanao tetikasa ho tanterahana ao anatin'ny fotoana foy dia zay no mahatonga an'le izy hoe adino le tena rahampahiny zany hoe misy zavatra tokony ho tanterahana mialohany iny aloha zany hoe olana nefa nipetraka talohan'ireny zavatra rehetrarehetra reny no lasa zary adino na inina dinoana mihitsy ka manjary miantsampy any amina olana hafa indray zay nataoko teo hoe tsy misy faritra mihitsy tokony voadingana amin'izany fampandrosoana izany fa ny fametrahana ny laharam-pahamehana zay hitako olana goavana sedrainy ty fitondram-panjakana ty mihitsy tsy fahaizana mametraka an'izay laharam-pahamehana ka mandefa ny famahana an'le olana mba hirindra kokoa mba hisiny le fampandrosoana mirindra fa tsy hoe atao akory hoe tsy fitiavana na fankalana ny faritra anankiray raha vao mitondra ny karazana tadidio fa ny tsikera avy aty amin'ny mpanohitra ny matetika saika zay foana ndraisan'ny fitondram-panjakana azy
na hevitra entina natsarana zavatra ara de lazaina fa tenin'ny mpanohatra io a de avadika am'izay araka nyresanareo zay hoe fankalana ny faritra anankiray fa bon io moa araka nyresahako teo hoe kabary politika ny atao a efa fakany fony any atsimo sahady ve izao ka efa notona sahady ny fomba fijery ny mpanohitra mba hanatsaratsara ny endrika io moa toy zahay io mbola tsy fotoana anaovana ny propaganda zao ka efa ndemena sady ny sain'ny olona amin'ny alalany raha ohatra moa ka hiaka ny fony olona de nenao ny atsaraina fa tsy ny any hafa no aratsina ohatrany mahagaga ihany nenao ny zavatra rehetrarehetra zay ya miresaka lalam-pirenena moa anao teo andrimatora kotinirena Jean Claude de mariana ihany tokoa fa dia be dia be ireo mpampiasa lalana ireo tompona fiara izay menimenina ankehitriny araka ny fanambaranao teo amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ary mitsara miteraka tsy fandripahalemana mihitsy moa zany izay faratsy ny lalan'izay na manalilira farala fa efa miresaka ny kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady teo iny ihany isika dia natsikahatra ny mpanara-baovao amin'ny ankapobeny hoe tsy mba isan'ny nasy teny na de kely aza ny makasika ny vaksiny mety ahoana mety antsikanao an'izay andriamatora kotinirena Jean Claude zay moa ny lazako teny am-piandohany teo hoe tena ireny mariny ve ny votoatin'ny fanambarana na ny kabary nadrasan'ny vahoaka malagasy avy tany amin'ny filoham-pirenena na fitondram-panjakana tamin'iny lahateny zay nataony iny satria na tiana na tsy tiana dia ny fitondram-panjakana na ny filoham-pirenena nge afaka miresaka amin'ny vahoaka malagasy foana ny fotoana zay tiany resahany na hitanisany zavabita na ny projet rehetrarehetra mbola ho ataony izy a malalaka ny eo amin'ny televisionna malagasy malalaka ny eo amin'ny radio-pirenena anaovana ny fanambarana na isanandro fa kosa ny ao anatiny resaka fanambarana sy ny filazalazana mikasika ny fivoatrany valanaretiny eto Madagasikara ny nandrasana kanefa mody ny lazainy iny hoe vitsy de vitsy ny loha hevitra sy ny fepetra ny resahana teo araraka ny lazainy atao madame Clémence de tena adino ve saninina tsy nitenenina mihitsy nikasika ny fanaovana vaksiny taritiko ny saintsika milanja fa hatrany am-piandohana ny aty amin'ny tokopanohitra na ataon'ny tokotiko Madagasikara dia nanana fijery mahitsy foana tamin'ity ady amin'ity valanaretiny ity tsy mba nanao calcul politique na hoe ijerevana tombotsoa manokana ny antoko fa nametraka kosa olaram-pahamehana ny fahasalamany vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny tolo-kevitra maro samihafa na roso atany am-piandohana zay tsy verenana intsony am'izao fotoana zao ka ity ndray mitoraka ity dia zay natao teo hoe efa lasa andraikitry ny mpanohitra ndray ve am'izao fotoana zao ny manentana ny vahoaka ho amin'ny resaka fanaovana vaksiny fa de ny raisiny antoko-mpanohitra tamin'ny alalan'ny ohatra zay naseho ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara andreo atao Marc Ravalomanana zay filohany rodibe ny mpanohitra ihany koa ny ohatra nentina nanentanana ny vahoaka malagasy tamin'ny fanaovana vaksiny satria tsy te hanao fitaribato ny vilambava ao izy ka afa ny resan'ny vavako afa ny resan'ny tanako satria tsy takona fenina teto fa anisany nanentana tokoa ary nametraka ny anisan'ny vaolana hoentina hiadivana amin'ity valanaretiny ity ny tany amin'ny antoko-panohitra tamin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana ny hoe tsy misy ary anisany vaolana zay miantoka ny fivoahantsika sy arovana ny malagasy ity fanaovana vaksiny ity ary zany dia tsy tokony atao antery nampirisika mihitsy ny dirantsika tao anatin'ilay initiative Covax mba hahafahany vahoaka malagasy maro anisa hisitraka an'izany vaksiny zany tateraka moa le izy na de atao hoe ny aotraotra ihany itsika tao amin'ny fitondram-panjakana nanafatra an'izany vaksiny zany satria niarantsika malala fa efa tafiditra taty anatin'ny firenena efa taritsika raha ny fisitrana an'izany initiative Covax zany ka nahatonga ny isan'ny vaksiny tonga taty amintsika raha moa vitsy de vitsy ary nampalahelo raha moa de na ny tonga raha ilay fanomezana sy mifanampiana avy any firenena dia firenenkafa dia niarantsika nahita ny farisarisana mba tsy tenenana mihitsy hoe ny falaina ny fitondram-panjakana mitsena sy nanamafy an'izany fanaovana vaksiny zany tsy nasakana taty amin'ny antoko-panohitra zany araka ny voalazako teo fa nane ohatra araka ny tenin'ny filoha Ravalomanana moa de hoe tsy anao bingo manao matso ao izy ka isalovana ndraikitry ny hafa ka niandry any fotoana mba handraisany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena ny premier ministre na ny ministra anome ohatra sy hitarika ny vahoaka malagasy mba harisika amin'ity fanaovana vaksiny ity ohatra ny natao tamin'ilay fanentanana goavana be tamin'ny herintaona lasa zay tamin'le resaka fampisotroana CVO zay tsy verenantsika intsony natao moa izy iny ary am'izao fotoana zao ngamba ny iarana malala fa tena hita fa miazakazaka ny olona betsaka ny resy lahatra tamin'ny hoe ilaina tokoa ny fanaovana vaksiny io koa moa misy amin'le fomba malagasy ny andray efa kaikaiky ny fifarana satria
raha tsy diso angamba afaka roa andro de ikatona tanteraka ity vaky voalohany amin'ny fanaovana vaksiny ity fanazana tsy zany de hita mivaingana tokoa fa tena nitondra fanazavan-kevitra ary nampisinda ny ayainy vahoaka malagasy ny ankamarony am'izay vonanao an'le vaksiny ny ohatra zay natao ny avy aty amin'ny antoko-panohatra ary dia raisinay reare zany satria ny zavatra misy manko dia raha ny filazana tamin'le kabarina atao tamin'ny lahady manala sala be an'le filazana an'le hoe efa andalana mpandresena raha miteny vazaly izy dia en cours zany hoe mbolina tsy tody any amin'ilay fasitranana na tena hoe fanafanana tanteraka an'le valana retintsika mbola andalana ka eto moa zany dia averina ihany natao tsy afoy de foy ny am'le hoe tamin'ny heritaona ohatran'izao manko raha ny anticiper foana ny antoko-panohitra amin'izay mesure na ny fepetra tokony ho raisiny dia somary nisy fisalasalana ny avy any amin'ny fanjakana ka rehefa miseho tokoa nefa ny voka-dratsiny zay fisalasalana teo fanapahan-kevitra zay de tonga de alefa mialoha le teny hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny zao eto indray zay de mampatsiahy fa tsy mirary loza akory no sanatriavin'ny vava mbola isinjany troisième vague zany fa efa fitsinjovana sadiny zay mety firongatry ny aretina sanatriavina raha ho isy zany amin'ny fotoana manaraka izao ohatra ho ataonay zao ka rehefa milatsaka ho azy indray ny tsiny fa tsy homena de aoka mba tsy hiverina tsony le fitenenana hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny zao Andriamato Cordo zay ngamba no akaiky kokoa ianao tena anisany hita tany anaty sary sy ny fampahalalam-baovao tany fa anisany nanao vaksiny ihany koa ary niaraka tamin'ny Andriamato filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana moa zany ny zavatra mampieritreritra ao anatin'ilay izy fanontaniana anankiroa no tiako apetraka efa niresaka vaksiny ihany sika fa ny anankiray hoe tsikarintsika zany na tamin'ny alalan'ilay kabary zay natao tamin'ny alady teo fa tena natao ambany zavatra ary tsy nirarahina mihitsy tsy niresahana akory aza zany resaka vaksiny zany de ho anao manokana ve hoe inona ny tena mety antony mahatonga an'izay hoe tsy firarahiny fitondram-panjakana an'ilay resaka vaksiny zay fa ny anankiray faharoa ihany koa de zao hoe rehefa avy naneo an'izay ohatra mba tsy ho mpitaripaty vilam-bava ho ianao teo anivony antoko-panohatra de am'izao fotoana zao zavatra misy lasa niroso tampotampoka bebe de be le milahatra am'le izy vao nijery Facebook minitra vitsy talohan'izao nanaovantsika fandaran'izao de nahita sy namaky hoe tena maro be no mirohatra manao an'le izy de inona no antikanao an'izay le fantaniana voalohany zany inona ny antony tsy irarahiny fitondram-panjakana an'le vaksiny ary ny faharoa de hoe inona no entinao anazavana ny hoe lasa nyrotoroto tampoka be de be tokoa ary ny olona am'izao hanao an'ilay vaksiny mifandray tanteraka ireo fanontaniana anankiroa zay napetraka ao ireo madame Lily ny hoe mety ho tsy firarahina na fanaovan'ny fitondram-panjakana somary ambanin-javatra mihitsy nylay fanaovana vaksiny dia indramiko le teny malagasy manao hoe ny vava ho ny tsy atao be ny mamerina azy ny sarotra tiako tenenina eto fa tsisy mamorona akory ny eto raha nahita ny ataoko hoe amin'ny fiteny vahiny anaovako azy hoe nanao communication négative ny teo anivon'ny fitondram-panjakana raha mikasika an'ity fanaovana vaksiny ity tsy mamenatra akory ny miverina amin'ny teny natao raha ohatra fa hita tokoa nefa le izy fa tsy any ny vahaolana satria dia tsy misy tsy niresahana teto ny hoe tsy ilaina eto amintsika zany fanaovam-vaksiny zany fitsika de efa nanana ny fiarovana tamin'ny alalan'ireo vahaolana zay narosony fitondram-panjakana zay tsy tany saiko eto nisy ny filazany ny ministry ny serasera moa tamin'ny fotoan'andron'iny zay nanome mihitsy an'ilay ohatra mivaingana mikasika n'ity resaka AstraZeneca ty zay no nataoko teo hoe ny matetika inge ho any fandraisan'lay eo amin'ny fitondram-panjakana n'lay tolo-kevitra ataon'ny mpanohitra mihitsy no lasa manahirana azy eo amin'ny fomba hitondrany an'le raharam-pirenena nefa raha tena raisina ankitsi-po tombotsoan'ny firenena ireny tolo-kevitra atolotra ny avy any amin'ny toko-mpanohitra eny satria tsy afenina fa ny filohan'ny mpanohitra Andriamato Marc Ravalomanana no naneo ny heviny voalohany tamin'ny hoe ny fanaovana vaksiny ihany ny vahaolana mikasika ny ady atrehantsika nyty Covid-19 ty ary ny tanisa moa izy tamin'izay fotoan'izay hoe reto daholo ny karazana vaksiny efa ampiasainy any amin'ny toerakafa ny zavatra niseho ny herinandro taorinan'iny de mbola misy ny serasera miainga avy any amin'ny recompte fake zay ao ambadiky ny fitondram-panjakana milaza indray hoe fa ngamo makasitraka ny vaksiny indray ny any amin'ny toko-panohatra efa nisy fotoana no nazavako an'io teto hoe izazo mihitsy niakatra plateau kosa tamin'ny fotoana aminy ny lazany hoe ny fanaovana andrana ny vahoaka malagasy amina andrana fanamboarana vaksiny no laviny ny toko-panohatra fa tsy hoe fanaovana vaksiny fa
fa rehefa tonga kosa nefa nantanteraka an'izany andrana zany ny tany ampitan-dranomasina tany amin'ny firenena lehibe manakatao vita essai clinique rehefa sananome mihitsy ry zareo ny vokatra ny hoe ity vaccine ray ity de maharo hatrany amin'ny 500 isan-jato 100 isan-jato arakaraky ny sokajiny vaccine de tam'izay kosa de nametraka mazava tsara mihitsy tamin'ny alalan'ny filomaraka ravalmanany hoe efa nisy ny vaccine novokarin'ireo firenena lehibe zay nandalo an'izay fitiliana ara-siantifika zay ka azahoana antoka fa maharo araky ny isan-jato iarakaraky ny sokajin'ilay vaccine atao de teo ny nandrosoana hevitra hoe tena anao io ihany ny vahaolana taorinan'iny ray moa de nipetraky ny hoe raha ho afarany zany vaccine zany de ny ao amin'ny antoko mpanohatra mihitsy nitsondromona voalohany tena nytany tena nomena zany tokoa ve ny fotoanam-panjakana fa miandro de miandro tokoa izahay rehefa tonga lay ina moa ty le vaccine le Covishield fa de nitany saina tao andritra ny valandresaka natao mandritra ny isan-kerinandro amin'ny isaka tapabolana tam'izay fa reto avy ny sokajiny olona misitraka n'ilay vaccine be antitra ny miaramila mpiasan'ny fahasalamana tsy mialona an'ireny zahay fa tsy mba voatonina atao kosa aloha ny antoko mpanohatra de taorinan'izay moa zany de hitatsika fa narisarisa ny fanantonan'ny olona ny sitraka n'ilay vaccine satria betsaka loatra le communication négative araka nresahana teo ary tsy namerina n'le teny tsony le olona ny tenan'le izy ka mba niezaky ny hoe rehefa nandinika anazy e fomba filaza azy mba ny rassuré indray ny vahoaka malagasy hoe tsy misy fiantraikany any amin'ny toe-pahasalamana araka an'le voalaza marina fa io moa arakaraka ny toe-pahasalamana fa raha izay nanaotraka an'le vaccine tonga hoe tsisy hoe reha vao tonga enao tonga de aiza ny tanana tonga de atao fampiresaka amin'ny dokotera aloha ianao inona ny aretina mahazo anao inona ny aretina mitaiza anao mba hahafahan'ilay dokotera manapa-kevitra hoe éligible na tsy éligible amin'ilay fanaovam-vaccine ianao ary mbola misy raha nytoromarika orinan'io ndray rehefa aveo hoe mety reto daholy ny symptôme na mety mararirary an-doha mety misimisy courbature de fa manome anao sady hoe izao ndray ny fanefitra tokony hafahana miaro an'izany ampy ny communication ary taorinan'izay ny mahatonga nozy izy ao mifandray andreo fanontaniana anako resanao reo hoe rehefa hitan'ny vahoaka malagasy ny ankamaroany fa nisy ny sa ary ny antoko mpanohitra ny tena sa hoe tsy atao ambava ary indrana moa mbola nisy ihany koa ny teny hoe sao de mba tsy lay vaccine Covishield raha nataony président mbola disona ndray koa ny eritreritry ny olona fa de niarana hititsika tamin'ny fahita lavitra fa ny raisiny filora valomanana mihitsy lay flacon zay Covishield ary izy koa nandray n'lay fanindromana natao ary za mino fa tsy mba toerana hafahafa nanaovana an'le vaccine fa ny amin'ny foibe ny OMS zay ataoko hoe angambany atao tsy tokony ametraka ka hoe sanatry ny vava iray tsy kombakomba am'izay mety eritreritra ratsy ho eritreretin'ny sasana raratsiny fa izahay kosa de mahita fa naomby ilay communication positive nataony avy aty amin'ny antoko mpanohatra zay nitarity ny filomarika ravalomanana ka nafahana nanentana ny vahoaka malagasy na any amin'ny faritany na eto Antananarivo ny rohatra indray na riska nanao an'ilay vaccine ary de ho raisinay zany ho andraikitra no raisinay satria raha pitso manko ny atra am'izay de hoe mba inona moa ny andraikitra ny raisinareo antoko mpanohatra raha vao hoe anilika andraikitra zay ny any amin'ny fitondrana fa ireny ny profo mitoaka amin'ny tendany fa nandray ny andraikitra ny anjara tandrifinay zahay ary tsy sanatriavin'ny vava tsy nanao bingo manao matsoka ny salovina ny andraikitra anareo Mariana moa fa dimy alina sy roa hetsy ireo fatrana vaccine azo Madagasikara tamin'iny andiany voalohany iny mbola tsy maintsy ho avy zany zao ny andiany faharoa satria tsy maintsy misy rappel ilay vaccine raha toka miziriziry amin'io ataontsika hoe tsy firaharahiana ny fanaovam-vaccine io ny fitondrana izay Mariana moa fa nivadin'ny filoham-pirenena ankehitriny no maraina na hoe renim-pia ny fanaovam-vaccine inona no mety fiatraikan'izay andriamatoa mpandrindra nasionaly ny atokotiko Madagasikara eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ireo sampandraraha vahiny resakanao teo ny resaka hoe OMS izay miezaka mampiroboroba n'izany fanaovam-vaccine zany fa indrindrindra ihany koa ny fifandraisan'ny Madagasikara mihitsy amin'ireo firenena vahiny avy any any ivelany zay ny tsara hojerevantsika amin'ny lafiny lavidavitra kokoa nyty fiatretsika nyty valanaretina Covid-19 ty iarahantsika malala fa ady raisa-pirenena izy ty tsy afaka olon'olona irereto ny fahafirenena malagasy ary tsika ihany koa tsy afaka anao anokana n'le hoe amin'ny fotoana manahoana no sotomontsika hitodika ty amintsika ny zao tontolo zao dia amin'ny fotoana manahoana no takonantsika tsy hitodika ty amintsika izao tontolo zao fa izao fisalasalana sy ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fitam-panjakana malagasy
manoloana ny farisiana na tsy farisiana loatra amin'ny fanaovana vaksiny zao dia inona marimarina fa misy fiatraikany na mivantana na ankolaka eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny firenena maro samihafa satria araka ny voalazantsika teo ny arana nahita fa somary nalaindaintsika tamin'ny fidirana tao anatin'ilay initiative covax zay arantsika malala fa fanapahan-kevitra lehibe ny raisina iraisam-pirenena mba hitsinjovana nyreo firenena zay hita fa mahantra ka anampina ny vahoaka ao anatin'izany firenena zany mba ahafahany misitraka ny fanaovam-baksiny iarovana am'izany aretiny zany amenatra ve ny teny eto hoe isika malagasy de nisan'ireo firenena mahantra ka nahatonga n'izay fisalasalana mikasika nanaovana n'le inscription tany amin'ny initiative covax zay nahataratsika moa fa mbola isaorana raha moa am'izay mety ezaka natao taorinan'izay ka nahafahantsika mbola nisitraka fa raha mijery fotsiny nanisan'le vaksiny range 250 000 doses pour 25 millions d'habitants na izay ara de efa midika zava-dehibe raha ataony kajikajy tsy ray isan-jato ray isan-jato ny poniny eto Madagasikara ihany zany ny dose ny vaksiny tonga teto amintsika tao anatin'izany ray isan-jato zany ray koa raha mbola narisarisa koa ilay communication nolazaiko teo ampirisiana an'le olona tokony rano tokony ho izy tokony tsy ampy ary mifandrombahana mihitsy nanaovana an'ilay vaksiny nandany an'ilay 5 alina sy roetsy kanefa dia rahantsika mahita am'izao fotoana zao fa dia tsay zay mety nylazaina teo hoe le vokatra le fanentanana nataony avy any amin'ny antoko-panohatra taorinan'iny aloha de nitsapa fa de hoe niazakazahana ary mety nangonina mihitsy ara ny tany nalefa tany amin'ny faritany namonjena ny firotany ny olona be da be eto Tananarivo am'izao fotoana zao mamonjy an'le centre de vaccination regny ny rarina de engany ka mba ho tapitra vita daholo nampiasaina daholo ile 250 000 doses mba ahafahan'ireo firenena rehetrarehetra hitsinjo ny any amin'ny vague manaraka ny any amin'ny deuxième dose ho an'izay fa navita première dose na ho amin'le dose vaovao ho an'ireo zay mbola tsy navita satria za mino fa raha mandrapahatonga ny any amin'ny mois de septembre zany angamba ny io nge ny mpiaramonina fampijery na ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano nge misy marisika misy tsy marisika fa rehefa hitany kosa angambany fa hoe raha za zao ve nanao ny anay aloha zay telo mianaka tao an-trano de nanao daoly zany hoe raha misy ny fianakaviana ny salasala ka mahitany hoe fa ino fa mbola natanjaka zay tsy naninona tsy naninona za mino fa amin'ny vague manaraka rehefa aveo irohatra am'izay ny vahoaka malagasy zay mbola tsy vita vaksiny satria araka ny voalaza teo iza moa ny mahalala zay mety mbola firongotany tiaretiny tindray any amin'ny troisième vague sanatriavina ka efa hitantsika daholo reo fepetra rehetrarehetra ny raisina zay nisy fiantraikana tany amin'ny fiainantsika vahoaka tsirairay satria ny confinement de tsy vaholana malagasy efa niditra deuxième vague de confinement tsika teo ny arantsika nahita ny fomba ny sehonya sy ny fiantraikan'le izy ka raha ohatra mbola manana eritreritra tsika le fitondram-panjakana fa mbola anana an'izany politique de relance économique et sociale zany rapitso dia ny famerana sady ny fiantraikan'izany mba tsy tena ho latsaka any amin'ny tena farangidiny zay indray vo ampisonotana an'le izy fa anisany atao hoe hanomezana malalaka ny olona isehatra ao anatin'ny aisa fivelomany ny rehefa tonga amin'le sehatra ny ataontsika hoe manana an'le immunité collective tsika ka mba efa azo antoka ny tsy paritahan'lay aretina intsony ka ahafana manome malalaka ny vahoaka isitraka ny asa fivelomany andavanandro mba tsy antraika loatra any aminy ny vokadratsyn'ilay aretina amin'ny lafin'ny fivelomana sy ny fiarina mahakasika an'izay resaka vaksiny zay hatrany moa dia amafisina sy ampatsehivina angamba an'izay tsy naharaka fa ny filoha teo aloha marika Ravalomanana miaraka amin'ny vadiny mihitsy no nandeha nanao an'izany vaksiny zany ary efa no amafisiny teo anivony antoko-panohatra raha teo ny hoe io vaksiny io ihany no lalana tokana ahafahana miady sy miatrika ity valanaretina coronavirus ity misy ilay teny fiteninay mirahavavy matetika eto fa de averiko tenenina eto le hoe ny ohatra miainga avy any ambony ary tsy gaga moa raha hoe miserana eny amin'ireny faritra maro samihafa ireny ny filoha teo aloha marika Ravalomanana de dada no iantsoany maro azy satria zay lay attitude lay fihetsika lay toetra na ray aman-dreny nandrasany maro ary tena hita mihitsy hoe nanome modely ny tenany tsy izy rery fa niaraka amin'ny vadiny ary tamin'ny tao anatin'ny tambazotra nahitantsika fa hatramin'ny zanany mitovy amin'ny Andriamatompandrindra nasionaly teo ihany de nilahatra teny avokoa Ramatoa Sara Ravalomanana sy ny sisa rehetra hoentina ilazana fa tena manao ohatra fa tsy manao an'ilay mpitaribato vilam-bava dia zay indrindra no tiatsika sady amity
fihinana nyity resaka vaksiny ty andao anaraka ny fanadihadiana foy mahakasika an'izay nanaovan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny vaksiny izay isika ary. Tamin'ny rora sy sasany ariva no nigadona tetsy amin'ny foibe ny sampandraraha firenena mikambana Etsandraharo ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Zava-dehibe loatra ny fanaovam-baksiny fisorohana ny Covid-19 hoy ny filoha Marc Ravalomanana raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Niandry ny mpitondra ihany izy mba hanome modely ny vahoaka saingy tsy nisy izany. Nambarany ihany koa fa tsy hafa ny vaksiny atao taminy fa mitovy ny amin'ny rehetra ihany. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa dia vita soa tsara ny vaksiny ary matoa nandeha nakaty fantatro tsara fa hoe zava-dehibe loatra no miaro ny aina. Vaksiny za izay filohan'ny mpanohatra nilaza hoe tsisy azo atao mihitsy ny hiarovana an'io Covid io raha tsy misy fanefitra dia ny vaksiny izany fanefitra zany. Ka raha ohatra ny antso tamin'ny voalohany nanao mihitsy hoe ataovy izay nafaran'ilay vaksiny, ataovy izay azahoan'olona rehetra. Izay maximum mihitsy, izay farany izay avo indrindra mba hisian'ilay immunité collective an'ilay izy. Dia niandry ihany hoe mba nanao ny fitondram-panjakana satria ny olona nivelany ihany ny filohan'ny repoblika mihitsy na ny prime ministre no manao azy mampiseho amin'ny olona. Zao ny olona lasa mieritreritra be natavatra zany. Dia niandry tsisy nanao tonga azo. Zay tena mahafaly satria zava-dehibe io za mety mahita vaksiny na hetsina roa fa tena nanaja mihitsy an'ilay tenenina hoe tokony manao mametaka tsara modely mametaka tsara an'ilay fampatokisana an'ilay confiance amin'ny olona. Fantatro mihitsy fa tena famafao be ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao satria lasa ilay filazana fa hoe tsy mety vaksiny. Vaksiny dia olona vaksiny izy malala fa ny vaksiny poliomyélite no avariana any na avariana any. Matoy izy ny OMS Organisation Mondiale de la Santé zany dia efa manana garantie izy. Ka raha niresaka tamin'ilay coordonnateur résident ty tsisy atoranao mihitsy io izy. Tsy aloha andrandrasana zareo mpitondra mba hampiseho modèle mba hampiseho tsara fa hoe ilaina dilaina vaksiny. Za aloha tsy nanao vaksiny hafa ty aniny dia misy manao indray ty hoe ty misy hafa reo le vaksiny izay eken'ny eran-tany ihany. Nahitsy kosa ny filoha Marc Ravalomanana fa efa nanao vaksiny ny mpitondra fanjakana malagasy raha nanontaniana tsy fahasahiny ny mpitondra manao izany ny vaksiny izany. Kino moa ny tenen'ny mpanohitra fa izy nilaza ny marina efa mbo ny anticipe hoe zao ny tokony atao. Za tsy afaka hiteny efa nanao reo minona reo fa nanao any ambadimbadika any reo satria nisy koa misy compétition na fifananana dia manao amin'ny anazy ihany izy dia mody aty izy tsy manao reo olona matahotra be mifikitra amin'ny fiainan'ireo. Io ihany no vahaolana ahafahana miady amin'ity aretina ity hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Matoa ireo firenendehibe izay manao vaksiny ireo izay ny filoha sy ny prime ministre no manome modely amin'izany dia miaro ny aina izy izany hoy hatrany ny fanazavany. Ary milaza anareo ary voaka fa matoa ireo firenendehibe ireo ny Amerikana, ny Européana, ny Aziatika manao vaksiny dia miaro an'ilay aina izy zay fa efa tsisy fanefitra reo dia tsy hitantsony izay atao amin'ny farany. Dia zay mahatonga an'izao tsy alova hoe mandany vola amin'ny vaksiny isaorana mihitsy ary zareo amin'ny OMS na miantsika an'io le vaksiny io fa dia mampirisika ny olona zany tonga avy nareo manao vaksiny tena mampirisika. Raha misy maninona zany anao azy satria zany laza hoe io ihany ny vahaolana ahafahantsika miady amin'ity aretina ity miaro ny tena. Io le vaksiny nge miaro ny tena aloha efa miaro 50% zao araka ny fanazavana teo iny le voalohany iny dia efa tokony le faharoa afaka 4 na 5 semaines ao miaro 90% indray tena soa zany amin'izay fa na zany koa tsy maintsy manao an'ilay barrière ihany. Raha ny hita aloha hatreto dia mbola maharisarisa amin'ny fanaovam-baksiny ny malagasy. Zava-dehibe nefa ny fanefitry ny Covid-19 ka tsy tokony hisy ny horohor-tsaina ho an'ny tsiraray. Na dia eo aza ny fanaovana vaksiny dia mila ajaina trany ny sakana ara-pahasalamana. Namita izany adidy lehibe izany ihany koa ireo bro-politika sy mpikambana eo anivony antokotiky Madagasikara. Nanao izany vaksiny izany ihany koa ny solombavambahoaka aty mandroany tetsy Andraharo. S'il te plaît, s'il te plaît.
mbola tsy antame mbola vao sokafana mihitsy zaka tsy afaka mako tsy me alainao le flacon ianao ihany maka anazy fotsiny Mas o que fica atrás de cá? Olha, são sapatos. A minha já vai mexer aqui, tá? Nossa, tô ali. Afinal, naquela que precisa. Ireny tokoa ry Clémence Ararnirina ndray mato mpandrindra national le antsoina hoe ohatra miainga avy any ambony ary mahomby kokoa foana ho any zavatra tena atao noho ny zavatra resahana ambava fotsiny zay moa no mahatonga an'ilay hoe efa lasa tsy hitokina matetika ny tenin'ny olona anankiray mampanantena lava fa tsy manatanteraka ary tahaka ny ahoana indray rehefa ny olona miteny ny zavatra lazainy no manatanteraka an'izany dia tahaka ireny misy fa miresaka ny tokom-panoatra ihany sika ary ararotina ny maheto anao satria tsy isan'andro miakatra eto amin'ny plateau an'ny Sahia Lasa Izao ianao Andriamatoa Jean-Claude zay mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara hoe vao miresaka mpanohatra tsika dia tsy azo elana aloha fa dia marika ravalomanana anao ambadiky ny sain'ny olona rehetrarehetra nahita ny sarany teo moa dia tsaroko hoe ararotina ihany fandalovanao eto hoe andao resantsika kely makasika an'ity ilay sata mifehy ny mpanohatra ity satria tena zava-dehibe ny andrenesana sy hainona ny hevitra ao makasika an'izany ilay tena position marina ny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara manoloana nyity sata mifehy ny antoko-panohatra zay tena mahabe resaka rehefa nyresahana matetika tato anaty fandarana moa izy ity fa ianao manokana dia tena mahalinanay ary mahaliana ny mpijerany koa ny andre hoe manahoana ho anareo manokana ny fahitanareo an'iny sata mifehy ny mpanohatra iny resantsika be mihitsy raha ny marina fa tsy hoe resantsika kely fotsiny fa dia anisany mitazona ny sain'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpanara-baovao ara-politika tokoa amin'izao fotoana izao ny mikasika nyty lalàna mifehy ny satany mpanohitra eto Madagasikara zay nasimpanitsina ity efa betsaka ny fanahoan-kevitra sy fanazavana ara-teknika na araky ny lalàna na ataon'ireo mpahay lalàna isan-karazany ny fandimby tamin'ireo televiziona maro samihafa ka eto angamba ny tenako dia tsy valampatra itsony amin'ilay débat juridique satria amiko dia andininy tokana ihany mamaritra ny maharadalàna na tsy maharadalàna an'io lalàna io dia ny mampifanaraka azy amin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 400 nandalo dingana maromaro io lalàna io satria ny volavolaina tany am-piandohana ny lanina teo anivony anteny miera rotonta zany hoe ny lanina tsy ampiambambana teo anivony maro anisa atao amin'ny anteneram-pirenena ny antony atao amin'ny anteny miera-olona teo aloha ny dinihana satria mila fandiniana lalina kanefa dia ny laniny reto anteny miera-olona zay voafidy voaingana teto somary nagaga ihany hoe tena marantsaina tokoa reto loolona 12 ka atakatra amboniny lavitra mihoatra le fandiniana nataon'ireo lo 90 teo aloha izany tonga dia anabaribariana fotsiny amin'izao hoe politika ny ao ambadika io satany mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara io ka raha manontany ianao hoe manahoana ny hevitry ny aty amin'ny atokotiko Madagasikara zay mivondrona ao anatin'ny rodobe ny mpanohatra dia efa nazavatra any am-piandohany ny foto-kevitra ijoroanay nisy lalàna efa lany teo ny fehany zany mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara zany izany lalàna zany dia efa nolanina tany amin'ny taona fa raika amby 2011 fa tsy mety navoaka mihitsy ilay didy fampiarana na le décret d'application tatio arina nefa dia natao le volavolan-dalàna na le projet de loi zay ny tondrany hoe complétant et modifiant
zany hoe nanova sy nameny ny andiany vitsivitsy ao anatin'io lalàna 2,013 io de efa mametra-panontaniana sady efa maninona ny lalàna mbola tsy nampiarina no efa ovana sady na ho fenono tena izay tokoa ve zay no mahatonga anay hoe tsy ivalampatra nandany rondotsony izahay anao an'le débat juridique ny am'izao fotoana zao moa zany midingana fara no laloviny io lalàna io a am'le projet vaovao zany dia andalo ny fankatoavan'ny HCC andraikitra daholo ny raisin'ireo namolavola azy nandany azy teo anivony antenimera-pirenena teo amin'ny antenimera-ndoa olona de ho andraikitra ihany koa no raisiny antenimera-anina moa ny HCC am'izay ankatoavany na tsy ankatoavany io araky ny lalam-panorenana satria izy ny androm-panjakana mahefa ny tsara ny ma ara-dalàna amin'ny manaraka ny lalam-panorenana an'io lalàna io ny orinan'izay moa am'izay didy avoakany eo andraikin'izay fa izahay kosa de efa mamaky an'io lalàna io ho lalàna politika ny antony nazavana an'izay de tsotra raha raisina ohatra amina lamba hotafiana zany ilay sata dia lamba efa vita zaitra izy io tany amin'ny taona 1 vita zaitra tsara de iandro fotsiny an'ilay olona iakanjo azy kinanjo jerena ny andininy maro ao anatin'ilay lalàna tsy misy anaran'olona ao fa tena hoe sata mifehy ny mpanohatra ary tsy milaza manokana akory arany hoe sata mifehy an'ilay filohan'ny mpanohitra fa ny andininy ao anatin'ilay sata no milaza ny mombamombany hoe manahoana ny fanendrena izany lehibe ny mpanohitra izany zany hoe mbola tsy misy anarana ilay filohan'ny mpanohatra tamin'ny fotoana na anjairana n'ilay lamba hotafina tateo arina nefa napara ironie de sort izy izy ny vazaha fa de loza fa nisy anarana tampoka ilay filohan'ny mpanohatra ary ny olona ny fitonana am'izao fotoana zao de hoe satria io olona io dia marikaravalo manana ny anarany dia ny zavatra natao de ahoana ny anovana nyty lamba hotafina ity raha ny fanamboarana manko raha ohatra hoe ty costarako ty zao amboarina de sy nahaingony de aloha atao sisiny satin ty tsy zany ny zavatra natao retaillage mihitsy no natao an'ilay lamba natao mihitsy ny ateritery an'ilay izy a mba tsy antonony an'ilay olona tokony hitafy an'ilay lamba zay ngambany raha ohatra hoentiko arina amina zavatra tsotra de tsotra izany hoe nasiana anarana ilay olona mitondra ny ana ary raha ohatra moa dinena tokoa ary ao anatin'ilay lalam-panorenana ao amin'ny andininy faefatra ambe folo de mametraka mazava fa aorina ny fidianana filopirenena dia ny olona nahazo vato be indrindra teo ampifaninana tamin'ny fividianana filopirenena aorina n'ilay filopirenena lany no tokony ho lehibe ny mpanohatra tsy verenako tsony ny teny natao a nandritra n'ireny fampelezan-kevitra reny ankehitriny nefa le izy a natao zavatra fa tsy misy firesahana mihitsy hoe fanoerana parlementaire ao anatin'io lalàna io satria de izay tokoa ny fanaovana nisy tato a raha fanoerana amin'ny akapobeany no voalazan'ilay lalàna 2013 dia novana fotsiny izy amin'ny titolo dalàna vaovao zay fa andalo ny fankatoavany HCC ty hoe navadika fotsiny hoe fanoerana parlementaire tsy tokony afangaro mihitsy ny lehibe ny mpanohitra amin'ny masatany mpanohitra azy amin'ny akapobeany sy ilay toerany vice-président ao amin'ny assemblée nationale tsisy zavatra tokony ifandraisana zany fa miezana na mpifandraisana izy satria araka ny voalazako teo rehefa nahazo anarana lehibe ny mpanohitra de nandeha hatramin'ny kajikajiny hoe i olona io zany no andeha hipetraka eo anivony assemblée nationale amin'le toeran'le fafito ina moa filoha-lefitra fafito fa izany rehetra zany de vokatry n'lay tsy namoahana n'lay didy fampiarana ny didy fampiarana le décret d'application hoe afaka nanome ao amin'ny andininy zay soratana fa tsy ny soratana mola izy hoe afaka manendry solotena ilay olona zay nitenenina fa tokony lehibe ny mpanohitra fa tsy voatery izy ny sahana n'ilay toerana ao anatin'ilay vice-président ka ireny kajikajy rehetrarehetra reny fatahorana hoe izany filohan'ny mpanohatra zay tonga de mipetraka amin'ny ara-dalàna sy ny ara-dranina ho amin'ny filoha marikaravalmanana zay natahorany sasany hoe izy ihany koa ny tsy maintsy hipetraka ao anatiny mbola safidy malalaka ny azy am'izany fa io moa le hoe ny fatahorana ny lehibe indrindra de lasa nampanaonao foana ka nanovana ny ho lalàna io ho lasa tsy maintsy hoe ina mo ty solom-bavambahoaka satria ilay lalàna teo aloha 2013 matoa izy nanoratra ny ty any amin'ny andininy hoe si le chef de l'opposition n'est pas un parlementaire nametrahany mihitsy izy hoe ratsy solom-bavambahoaka ilay olona lehibe ny mpanohitra
de hoe il bénéficie d'office ozy izy a les statuts au siège de assemblée nationale matoa nipetraky ty fanamariany ty a dia za mino fa efa ny prévoir an'izay le lalàna hoe tsy ho voatery ho solom-bavambahoaka ilay olona ho lehibe ny mpanohitra ary le izy tsisy ifandraisana mihitsy fa zay moa lazaiko teo hoe andalo fankatoavana eo anivony ACC io lalàna io atoato a de iandry zahay ijery izahay a fa izahay de efa nametraka fa izahay aty amina tiako Madagasikara zay mivondrona ao anatiny antoko mpanohitra na ny RMDM dia tsy mankasitraka ary mandanky tsy rano ny fampiarana n'io lalàna vaovao zay volaniny io fa mangataka kosa ny ampiarana n'ilay lalàna 2,013 amin'ny alalan'ny décret d'application mba ahafahany sehatra ny fanoherana mba hipetraka amin'ny fototra amin'ny tena hoe fanohitra ny demokrasia marina eto Madagasikara. Mandrentsika zao ny mpanaraka ny fandarana Sahia Lasa Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara mahinao an'izany teninao zany mazava be le hoe tsy anaiky an'io ny antoko tiako Madagasikara tsy anaiky an'io ny anivon'ny RMDM ny zavatra hita aloha zany zao dia Andriamatoa Marc Ravalomanana no fidin'ny RMDM ihany koa filohany a Andriamatoa Marc Ravalomanana naraka nambaranao teo no nahazo ny vato be indrindra tamin'ny taorinan'ny filoham-pirenena iny moa efa nambarana manalilira farala hoe mbola azo atao anaty farangisosina ihany koa lay hoe nahazo vato faharoa sakandrindra fa sao de tsy zay no rendre rara doublance sisy reny ny zavatra hita ankehitriny nefa ny fitondrana miezaka mafy ny aniliana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatin'ilay katsikady zay nambaranao teo de mifanontaniny mpanaraka atsika ao teo de hoe inona ara le ho ataony antoko mpanohitra inona no ataony tiako Madagasikara inona no ataony RMDM raha sanatria tena ataontsika hoe sanatria ka ho ankatoavy ny HCC io ataontsika hoe lalàna Brunel io zany araka le voalaza teo efa tsy niova tamin'ny position anay izahay hatramin'izay ary raha amin'ireny zavatra ohatra hitantsika rehetrarehetra reny ange na nisy ny dity fampiarana na ny décret d'application an'ilay loi 2011-013 zay mametraky ny satan'ny mpanohatra satria ao anatin'io satan'ny mpanohatra io no mametraky sy ny mamaritra ny andraikitra sy ny adidy isany zany fanoherana zany eto Madagasikara tsy nanakana mihitsy ny antoko mpanohitra na ato amin'ny antoko Madagasikara na ny amin'ny fanoherana amin'ny ankapobeny tsy nanao ny asany mbola ao anatin'io lalàna io ihany no manambara fa inona moa ny andraikitra zany hoe antoko mpanohitra zany mitsikera ary mitondra ihany koa ny tolo-kevitra zay hita fa mety atsara sy ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka izany rehetrarehetra zany lazaiko teo na nisy na tsy nisy le dity fampiarana efa notanterahany taty amin'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha mpanorona Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny RMDM zay filoha nasionaly ny antoko mpanohitra zany rehetrarehetra zany izany hoe ny lalàna dia soratana dia araka le lazaiko teo nandalo an'ilay ambaratongany rehetrarehetra teo fampandanina sy ny famoahana azy am'izay mety ho sanatiavina araka ny tenintsika teo ka ho amafisy ny ACC amma sy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana azy fa ny fanontaniana mipetraka de ahoana ny fampiarana azy ny lalàna anankiray mba ahafahana mampiatra azy de tokony ho isan'ilay adhésion fa ny lalàna ihany koa rehefa hita fa tsy mety ny fampiarana azy de tsy mety misy amin'le endrika amin'le fanoherana ozy izy ianao moa inona zany ny ataonareo a de zay aloha ny zavatra ataonay de hoe manohy foana ny asa sy ny andraikitry ny fanoherana zay fa nataonay hatramin'izay tsy hijanona ny tsikery izahay tsy hijanona ny amotsipotsitra ny zavatra tsy mety ataon'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana zao a ka angamany ataoko fa na dia eo ara ny lalàna hametra an'izay zay ny kajikajiana hametra an'izay a de tadidio fa mbola izay ihany koa ny voafaritra ao anatin'ny fampiarana n'le fotony demokrasia de le resaka fahalalahana amin'ny teny mbola misy lalàna mbola misy convention internationale daholo angeny mamaritra an'izany droit liberté d'exprimer de zany rehetrarehetra zany a mbola ao ambony ny lalàna anankiray daholo ka afahanaka zay nataonay hoe hatramin'izay ny antoko mpanohitra de tsy mba nanao mihitsy ny andraikiny ivelan'ny lalàna fa saika atao anatin'ny sehatra ny lalàna foana ka raha eritreretina zany hoe namola volana sy ny kajikajiana nyty lalàna zay ho avoaka ty ny entina nampenambava ny antoko mpanohitra sy tsy ahafahany mihetsika am'izay asa fanoherana zay ataony a dia aloha ny tantarany tsara ho hitantsika eo ny toyny mpanjavatra mahagaga moa ndraindray rehefa ranomarina range mbola tsy mivoaka le satan'le mpanohitra fa misy an'le karazana reconnaissance tonga de automatika ihany ndraindray rehefa te hitenya na itsikera ndraindray dia voatonina ihany hoe ino moa zany mandaiky ihany ny mpitondra fanjakana fa misy ny fanoherana eto Madagasikara
fa ny ametraka an'le sata mihitsy afahan'le andraikitra anaty ary zay ny matetika nanaovanay hoe ninninona ny zavatra rehetrarehetra ho kasaina atao eto efa mandehandeha any manko zao ny resaka ny hoe misy ny fanovana gouvernementa dia mety misy ny fikitikitiana ny olona avy ety amin'ny antoko-mpanoratra no hita ao anatin'izany gouvernementa zany mazava ny aty amin'ny sehitry ny fanoherana sy ny fidirana ny tsy fidirana ao anatin'ny rafim-panjakana akory ny mamaiky fa napetraka foana hatramin'izay hoe apetrao mazava aloha ny fitsipy-dalao ary ny fitsipy-dalao eto dia io fametrahany ho sata mifehy ny fanoherana sy ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara io ihany ny arifanina ahafahany antoko-mpanohitra mametraka ny anjara andraikiny eto amin'ny fampivanana nyity fireneny ity tsy resaka fanambazana sezy io tsy any mihitsy ny tokony hazakazahana ka raha efa misy moa ny fanambaranana aty amin'ny toko-mpanohitra amin'izao fotoana izao hoe raha misy olona iray alaim-panahy ka milaza tena fa hoe izao dia mpikambana tiako Madagasikara ka tambatambazina na amin'ny alalan'inona no alalan'iny ka andeha andray an'izay andraikitra zay ho anivon'izay gouvernementa zay dia azy zay fa ny fitsipy-pifehezana atao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara satria amin'ny fanoherana dia mametraka tsara mihitsy fa raha tsy mazava ny fitsipy-dalao izany hoe fametrahana ny andraikitry ny antoko-mpanohitra amin'izay sata mifehy azy dia tsy hisy mihitsy zany resaka karakarazana accord politika ka ifanambatambazana toerana hidirana anatin'ny gouvernementa izay nga man defa tsara fa tsipy mialoha satria efa mandehandeha moa ny amin'izao efa hitahita taratra nge zany efa miazakazaka ny amin'izao ny fitomana ny olona zay nilazaina fa niara-miasa kaiky tamin'ny tomarika ravalomanana teo aloha mba entiny ilazana fa hoe efa misy olona avy any amin'ny fanoherana no miditra miara-miasa amin'izao fotoanam-panjakana fa disonkevitra zany aminay katsikajy politika moa ka atao fa ny aty amin'ny antoko fanoherana amin'izao fotoana izao dia mirayina tanteraka ao anatin'ny fitsipy-fihezana izay milaza fa ny fitsipy-dalao dia ny fametrahana ny satany antoko-mpanohitra mazava tsara ka ahafahany antoko-mpanohitra eto Madagasikara miasa araka ny voasain'ny lalàna no fepetra ny ahafahana miditra ao anatin'izany androm-panjakana fa tsy fitantambazana na sanatry ny vava ho accord politika no anaty terana an'izany. Ya mazava dia mazava zay fanambarana sy fanehoan-kevitra izay andriamatoam-pandrindra nasionaly eto moa sika samy anaraka ny tantara ary araka ny lazaina teo nge dia misy andraikitra tokoa takin'ireo rafitra rehetra zay mampandany sy hampandany ary hanamarina ny mamanaraka ny lalam-panorenana ity tolo-dalàna Brunel ndraisantsika teo ity dia miandro ny toy isika hoe anahoana sy anahoana fa andatsika iverina ihany aloha amin'ilay taria-piandohantsika ny resaka n'ilay hoe tena be diabe ny fampanantenana mandeha kanefa ny tsy misy fanatanterahana ireny nisy fotoana moa teto amin'ny fandarana ny teny ihany ilay hoe ny antratra tsy lavo ny toyany kay zay hoe atsoy koa raha ny labe aizany manaraka ohatrehana torombahana daholo hatramin'ny toeran'ny mpanohatra azy ity to tiana ho salvanina ho atao ankehitriny kanefa ny tena andraikitra manandrify anao tsy vita be diabe ny fitakiana etsero ny amin'ny tsy fandehan'ny raharaha amin'ny ankapobeny araka ny tokony ho izy tsony ohatra hoe ny mpianatra eny amin'ny université dia impiry no mitaraina ny amin'ny tsy fahazonany vatsim-pianarana fa tsy mitsahatra amin'izany fa hatramin'ny mpandraharaha ihany koa dia mitaraina ny amin'ny lafiny ara-bola vao tsy ela akory zay hatramin'ny mpiasa teo anivon'ny UNS eto Antananarivo ara dia nahenona fitarainana ihany koa raha teo aloha dia ny tany Fianaratsoa ny tany Mahajanga ny tany Antsiranana ny raintsika dia efa tena manomboka miparitaka ny tsy fahavitany ireny zavatra rehetra ireny etsy andanin'izay vao tsy ela akory zany tsika nyresaka ny resaka colloque tany amin'ny faritra atsimo iny zay nataony filoham-pirenena fa aoka tsy ho adinoina fa manao fitakiana vatsim-pianarana ihany koa ange etsy andanin'izay ny mpianatra teo anivon'ny université any Manday tao Toliary nzahatra magaga zany dia lojika ihany ve zany satria matoa reto mpianatra reto mitroatra tahaka n'io dia nisy fampanantenana tao dia manantena zany izy fa efa misy ny vola hamahana ny olana zay mitrangatsy zany anefa ny zava-misy fa dia bomba lacrymogène tsotro zao no mitsena ny reto mpianatra reto raha nanao ny fitakiana n'izany vatsim-pianarana zany ho anao andriamatoam-pandrindra nasionaly dia antany ihany mampandrindra ny antoko-tiako Madagasikara anao hoe mbola azo inonteny ve ty vitondram-panjakana ity zany raha izao ny zavatra mitrange. Ny fampandehanana ny raha-pirenena moa raha ny marina fitondram-panjakana mihitsy dia tokony fototra aloha amina programa anasa mazava. Zay ngambany ataoko hitaritako an'ilay fanadiadiana an'ilay zavatra rehetrarehetra araka ny resahanao teo hoe isan'ny ambaratonga ny isaky ny sehatra amin'izao fotoana izao dia miseho ny fitakiana izay miankina tanteraka amin'ny lafiny ara-bola daholo ny zavatra rehetrarehetra.
ny fitondrana andraraha-pirenena araka ny voalazako teo de tokony miainga amina programa matipaiky zay isa taona moa zany tokony amolavolana azy ary programa nantsosy koa PGE io no amaritra ny fomba hoentina hitantanana nylay teti-bolam-panjakana zay lanina eo anivony anteny mera-pirenena ary io PGE io raha ny tokony izy ny andrafitra azy dia miainga avy any amin'ny programme sectoriel zany hoe ministériel tsirairay avy ka ireo sehatra rehetrarehetra volazanao manao fitakinareo dia manana ny ministera iankinany avokoa raha tsy andray fotsiny tsika mikasika n'le fitakina vatsim-pianarana izany vatsim-pianaran'ny mpianatra zany ny fiheverako azy de tokony efa voavolavola ao anatin'lay programme sectoriel ny ministère de l'enseignement supérieur ny inavina mpandanina mikasika ny borsa hoentiny ankizy hiatrika ny tom-pianarana ao anatin'ny taona ray iny volavolan-dalàna na ny resaka fandanina eo anivon'ny ministera iny no olanina any amin'ny loi de finance zany hoe zavatra tokony efa voasoratra ao anatin'ny loi de finance ka am'izao fotoana zao raha araka ny teneninao dia miseho sesilany le resaka fitakina ary ny zavatra manahirana moa dia amin'ny alalan'ny herisetra na tena hoe fampiororona amin'ny alalan'ny bomba lacrymogène no anoerana na ny amalin'ny fitondram-panjakana nyreny fitakin'ny mpianatra ireny dia velom-panontaniana ihany ianao no milaza an'le hoe ny vola ve ny tsy misy ka tsy andoavana an'ireny volan'ny mpianatra zay atao hoe tsy mila hotakina akory satria droit na ohatran'izay koa araka n'lesanao teo hoe na ny personnel administratif technique ao anatin'ireny fampandehanandra raha ireny ara dia tsy voalohany karamany ny vola ve ny tsy misy de lasa saina ihany ianao hoe raha ny volandoavana an'ireny tsy misy a dia loaranombola avaizany efa ny afahana anatanteraka n'rety fototrafitrasa zay ataoko hoe zato avoeniny lay vola tokony amahana n'le olana de mbola miverina foana lay olana fototra dia tsy fahaizana mametraka an'lay laharam-pahamehana olana ara-tsosialy zany ary tena miantraika ny vantana any amin'le mpianatra ary raha vo any amin'ny mpianatra manana fahasairanana tadidio fa miantraikany any am'ray aman-dreny zany satria ray aman-dreny koa tsy afaka ijery fotsiny ny zanany ijary tsy avitany fianarany a voatery zany ray aman-dreny a miteraky ny tsy misy ahafahany zanany a manatanteraka n'lay fianarana zay ho ataony ankoatra ny filaminan-tsaina moa zay atao hoe tebiteby-lava ny ainan'le ankizy a tapaka ny fianarana nandray sendra mba mianatra ndray a ny vatsim-pianarana zay ataoko hoe tsy matody volana akory ara de reny a no zavatra mahazo be da be ny zavatra nyseho tao anatin'ireny arantsika nahita fa efa nisy hatramina fahafatesana mpianatra ny tao anatin'izany fitakina borsa zany ka zay de mametraka foana ny hoe misy manque de volonté politique any ao sa tena tsorona mihitsy am'izao hoe tsy fahaizana mitantana satria manana ministera piao a ireny tsika moa ety mandray ohatra fotsiny mikasika an'le mpianatra mba ohatran'izay ihany koa ohatra ny any amin'ny fitakiny reny paramède reny mikasika an'ireny tampokaramany sy ny rehetrarehetra reny a ireny ve tsy voatafiditra tanatin'ny tetibolany tany amin'ny ministera ny fahasalamana de ohatran'izay daholo ihany koa le araka ny lesantsika angambany anisan'ny mampikaikaiky am'izao fotoana zao satria hoisy lay fitakina nataony efa nisy nataon'ireo le orinasa zay nanatanteraka ny fikojakojana ny lalana teto Madagasikara any tsy voaloha zay nataoko teo ny vola ve ny tsy misy ny volonté andohan'le izy mihitsy ny tsy misy nefa eo ankilan'izay ianao manome programme anasa amorona lalana vaovao ireny lalana reny ho tanterahana ho vita ho vaovao a raha tsy hisy fikojakojana dia ho isy ohatrany ataontsika fahitantsika nio RN2 am'izao fotoana zao satria lalana efa vita reo fa tsy vita fikojakojana ireny rehetrarehetra reny zany nentina maritana hoe raha tsy tafapetraka mihitsy aloha le programme hoentin'ny fanjakana hitondrana ny fampandrosoana ny eto amin'ny firenena de ary am'izao fotoana zao ara noho ny fisian'ny covid de tokony misy karazana fanarenana mihitsy na efa nisy vinavina ny rehetrana natao ara de tokony misy ny karazana fiadaptenany zany politika zany par rapport am'le zavatra misy am'izao fotoana zao satria araka ny tenena tsisy nanampoan'zany covid zany efa hiditra ty amin'ny taona faharoatsika am'izao fotoana zao de tokony efa mitodika na ny resaka politika ny fanarenana ny toe-karena raha am'izao fotoana zao tokony efa manomboka mitodika am'lay fiarina sy ny toe-karena ato anatiny tsika satria tsika nosy a ka raha iankina foana amin'ny fanafaranentana avy any velany no amelomana ny eny satria iarahantsika mahita am'izao fotoana zao fa tsy misy tsy mikaikaiky any amin'ny vidim-piainana satria ny ankamaroany entana zay jifain'ny mpanjifa de saka entana farana avy any velany avokoa fa tokony mitodika any am'lay fiarina ato anatiny am'izay tsika raha tsy laza fotsiny tsika hoe nandritran'izay fiboana zay de tokony nomena lanja ny sehatra ny tany amin'ny fambolena ny fiompiana zay ahafahana na de ataontsika hoe tsy manondrana raha fa manome fotsiny a ny fahafampo ny filany vahoaka atao anatiny
zay tsy lantsika hoe anafanana varotsony na ny siramamy na ny PPN zany tokony hoezahana na melona ndrisy moa zany fa niarantsika nahita fa na ny usine zay nanodina sy namokatra ny PPN teto Madagasikara betsaka ny nakatona no ny anton-javatra maro samihafa karaha miteny ianao hoe ahoana ny mety vahaolana mikasika de tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fanjakana ny laharam-pahamehana amin'ny famahana an'ireo olana ara-tsosialy mikasika an'ireo fitakina maro samihafa zay araka ny resahana teo raha misy ny voly azo anatanterahana an'izany de tokony apetraka ny laharam-pahamehana ny famahana an'ireny olana ara-tsosialy reny Ya ny zavatra nambarany teo ny fitondram-panjakana moa makasika indrindra ty olona mpianatra ty de hoe isan'ny tsy nafahana ny roso tamin'ny fandoavana izany ny tsy fahavitany digitalisation dia eo ihany koa ny hoe tamin'ny tranga ohatra tany Tomasiny hitatsika zao nisy ny olana nisy ny grève zay nataon'ny mpianatra tany Tomasina nambaranao teo andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara hoe nisy mihitsy ny fahafatesana mpianatra tamin'ny tranga tany Tomasina de ny vahaolana hita amin'ny fanjakana de ny fanesorana tompona andraikitra zany hoe ny fanjakana zany tsy miseho mihitsy hoe izy ny tena tompona andraikitra amin'ity olany tsy fahafahana famandony efa tsy mpianaran'ny mpianatra sy ny karaman'ireo mpandraray ny ny université ny resahanao teo koa ihany koa andriamatoa national mikasika ny hoe be de be le olana ny olana paramedy ny olan'ireo mpanamboatra fotodrafitrasa tsy voalohany vola ohatra ny lalana ohatra ny tampikarama maro samihafa ny fampanantenana nambarantsika foana tao tanaty fandarana tamin'ity alina ity be de be fampanantenana ny eo tsy vita ny eo fampanantenana ihany eo ampidirina ihany fanontaniana apetraka aminao zao de hoe mbola haritra ve zay zao fanontaniana mapetraky ny olona satria be de be koa nefa mikaikaika fa le fanontaniana tena hoe ilana valina zany de mbola haritra ve ny ahafahan'ny fanjakana miatrika izao olana samihafa misy ato amin'ny firenena zao raha ny fahitanao anazy de ny mantsy ianao teo hoe raha tsy tafapetraka ny programma fampandroana ny firenena nefa hatraizany fetra ahafahan'ny fanjakana mbola hiatrika an'izao olana marobe zao zay de tokony miainga avy amin'ny évaluation interne io moa zany napetraka foana hatramin'izay fampanantenana teo anivon'ny fitaram-panjakana hoe napetraka ty gouvernement ty fa hoisy ny tombanezaka ho atao amin'ny fahombiazana na tsy fahombiazan'ilay gouvernement ao anatin'ny enim-bolana ao anatin'ny herintaona fa angambany hatramin'izao ny arantsika mahita fa de mbola teo ihany ny teo izany rehetrarehetra zany no ametrahampanontanina ny hoe atraiza no hitondrana n'lay fampandehanan-draraha-mpanjakana ka hiaretany vahoaka malagasy ao anatin'izao amafy ny fiainana amin'izao fotoana zao satria le araka ny lazaiko teo manko rehefa miresaka ny sampanao politika zay ataoko hoe ny anisan'ny manana ndraikitra ao anatin'izany moa zany de hoe nireo solombavam-bahoaka zay misolo tena ny vahoaka isaky ny district na voafidy azy fa ny zavatra manahirana amin'izao fotoana zao de zao angamba ny atsapahana mihitsy amin'le hoe loza ihany le fananana an'le hoe majorité eo anivony antenimeram-pirenena raha ohatra ka majorité hoentina fotsiny no anasoasy fitondrana zany no ananana député maro satria ohatra ny hitako mihitsy ny mahazo an'ireny district zay manana député zay tsy manao afa tsy ny manangatanana sy ny manasoaso fa raha nytanina tokoa ve reny député reny afaka miteny any amin'ny faritra misy azy fa tena mandroso tokoa ary miaina ao anatin'ny tena hoe fampandrosoana tokoa ny vahoaka misy azy fa matetika moa ny fanehoan-kevitra aty amin'ny niveau national ny lazanany hoe miasa io fitoram-panjakana io ary nindray raha moa ny fifamaliany mpanao politika rehefa manontany de hoe velao aloha hiasa fa 10 taona ny fanarahana miala tsy ny tompoko ny mandat ny filoham-pirenena na ny mpitondra anankiray dia contrat social io ny fanaovany tamin'ny vahoaka ny fidy ary tsy nametraka mihitsy hoe afaka marina fa ny fifidianana mametraka azy eo de ny fifidianana manala azy eo raha ohatra ka mandeha amin'ny tokony ho izy tokoa ny fampandehanan-draraha fa raha ohatra kosa amin'le fanontaniana ataonao ngambany de tsy aty am'mpanao politika fotsiny ny tokony hipetraka fa tena hoe aharitra ny fampijaniana sy ny fiaretana ao anatiny zany resaka fasairanana isan-karazany zany ahatra am'rovina tena hoe aharitra tena hoe any amin'ny fin de mandat tokoa ve zany zay vao anao l'évaluation ary zay moa nytenenina foana ty am'mpanao politika hoe misy teti-bola-mpanjakana lanina isa-taona eto ary ampiasaina ary tokony misy ny évaluation annuelle zay ny gouvernement tany anaovan'ny antenimeram-pirenena an'izany mba ahafahana mandrefy an'le hoe naomby sa tsy naomby lay politika mpanjakana nentina ny atrehana an'ireo olonareo fa tsy ampiandrasiny efa any amin'ny 10 taona satria araka ny lazaiko teo hoe tsy misy loi de finance quinquennale neto loi de finance annuelle neto ary programme de l'État
général de l'état annuel ny eto zay mahay alana tsiny moa fatra am'izao fa mbola tsy nivoaka mihitsy le izy a ka zay zavatra zay ngaminy afahana mamaritra an'le araka ny resahanao teo hoe mampanahy ihany raha ireo sehatra maro isan-karazany am'izao fotoana zao efa manomboka mikaikaika any anaty vilany nivoaka malagasy mihitsy koa moa nefa miantraikany zany amafisan'ny fiainana zany a ka ahafahana mamaritra ny hoe mbola haritra sa tsy aharitra angambany ataoko fahalohany tantara hitsaran'izay zavatra rehetrarehetra zay mikasika an'iny raharaha moa zany mikasika an'ireny fitokona nataon'ny mpianatra eny anivon'ny université reny moa dia ity moa zany dia tsy piana tsara namana lilira faralafa tany anatin'ny tambajotra tserasera no nahitantsika an'ity a fa karazana fampafatarana moa zany fa tsy hoe karazana fampafatarany nataony teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony zany fa hoe tsy hivatso ela ny olonan'ireo mpianatra sy ny olonan'ireo mpandrarahany université andrasantsika moa zany fanatanterahana indray an'izany fampanantenana izany a engane tsy ho fampanantenana fa tena hoe etoana fotsiny filaminana am'izao akatoky ny fanamariana sy fankalazana ny fetim-pirenena izao satria atsoatsy mantsy isindray ny fitokanana maro samihafa ka hoe sao dia ampanginina fotsiny ny vahoaka aloha mba ho tonitony izay mihitsy koa moa zany ny voasoratra ao anatin'io taratasy io hoe mba ho tony ny mpianatra aoka ho tony a dia engane mba tsy ho fampitoniana fotsiny mandritra ny fotoana iatrehana indray an'izany karazana fitokanana maro samihafa izany a dia rehefa avy nefa ny eo ihany eo a zay moa no irariana ho an'ireo zandry atao hoe ray aman-dreny ihany koa izay misedrana zany hoe tsy fahafahana misitraka ny vatsim-pianarana sy ny karama n'izy ireo izay dia izay ngamba no entina amaranana ny resadresaka amin'ny vahintsika tamin'ity alina ity namana lilira faralahy isaorana be dia be ianao andriamatoa mpandrindra nasionaly ny atoko tiako Madagasikara andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa a misy teny ve a entinao amtinana ny voalaza sy ny fampiresantsika tato anatin'ny fandaharana tompoko atem-pamararana aloha dia ny fisaorana sy fakatelemana ny atolotra ho anareo miravavy zay mpanotra n'ity fandaharana ity ary tsy atao ambany masitsita ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny farany amin'ilay ampahany amin'ny fandaharana zay nandresako anjara fitenenana be da be ny loha hevitra zay nyresahantsika teto a ary raha ny tinkambara dia maro de maro fa ny fotoana ny tsy ampy mbola misy fotoana iverenantsika eto indray ijerevantsika manokana raha tsy laza fotsiny ao hoe saky resaka lava ho ihany koa mikasika n'ity resaka olana arakasa satria dia atao anatin'ny sehitrany zany hoe namola volana zany politika nasional momba ny fampananana asy zany fa mbola ho ataontsika dinika amin'ny manaraka zany satria anisan'ny olana tena ho sedraina am'izao fotoana zao a zany tsy fananana asa zany eto Madagasikara atsoatso tokoa araka ny voalazantsika teo dia igadona ny alahady raha sitrapon'Andriamanitra dia efa eto sady angamba dia efa lefa loloha ny firarintsoa amin'ny ray rehetrarehetra mba ho tratrany zany andro alahady zany ka ho tratrany fetin'ny ray ary dia anatanteraka an'izany fety sambatra zany eo anivon'ny fianakaviana tsirairay avy ary mbola aorinan'izao koa ngamba ny herinandro aorinan'io raha sitrapon'Andriamanitra dia higadona ny fetim-pirenena dia mirarisoa ny malagasy rehetrarehetra mba ho tratran'izany fetim-pirenena zay manamarika ny fahaleovantena engane ka mba tsy ho fetim-pirenena entiny ho fankalazana fotsiny ohatra ny fankalazana fa ho fetim-pirenena kosa tena metraka tanteraka ao anatin'ny sainy malagasy ny fony malagasy tsirairay avy ny ampipo mba hananantsika n'izany tena hoe manana ny fahaleovantena tanteraka zany tsika fa tsy fahaleovantena soratana taratasy na ho deraderaina amin'ny endrika ety ivelany fotsiny a fa tena malagasy sahijoro a manana ny fahaleovantenana eto amin'ny taniny ary mandray andraikitra tokoa eo amin'ny asa fampandrosoana ny firenena neo anivon'ny fitondrana zany indrindrandrindra fa izay eo anatin'ny aty amin'ny antoko-panohitra zay matsiaro tena fa manana andraikitra tokoa amin'izany fampivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena zany makasitraka tompolahy makasitraka tompivavy a manome fotoanantsika manaraka indray be dia be tokoa ary irariana ny mbola iverenana andriamatoam-pandrindra nasionaly afatsika miresaka sy mitafa bebe kokoa makasika andreo tsara ho fantatra rehetra fa amaraparana ny fandarantsika kanefa tonga eo amin'ilay ataoko hoe loha hevitra tena tsy azo elana ary tsy maintsy resahana amin'ny mampanolotsainy tanàna ny mpanolotra ny fandaharana raha matoa Clémence Araharinirina ny tenako lilira faralahy dia tsy hainy tsy resaka manokana mahakasika ny raharaha misy eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny fisian'ny fivoriana zay efa nentina tato anaty fandaharana moa dia ny fivoriana tsy ara-potoana na ny session extraordinaire tamin'ny telo ary ny efatra Jona lasa teo zay nanapahana hevitra moa ary tao anatin'izany fanapahan-kevitra izany no efa naneho fihetsika mazava ny teo anivon'ny
mpanolotsainy tanàna voafita amin'ny anarany tokotiko Madagasikara ny voaka ny efitrano na raha ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina ny mpanolotsaina namana hafa teo anivon'ny Komba no ny fanaovana ny fifidianana miafina na ny vote secret fa ny magaga dia izao hoe ny 4/10 ny volana Jona dia nahazo fanasana fampiatsoana fivoriana indray izahay. Ny lalàna dia mamaritra mazava Rarinirina Clémence ao amin'ny 7/20 ao anatin'ny lalàna 2014-020 dia milaza mazava fa indray mandeha isam-bolana ihany no azo atao ny fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana tahaka izao na ny session extraordinaire. Ny magaga atao anatin'ilay taratasy convocation izay voarainay moa dia réunion extraordinaire supplémentaire izay no voambolana hoentina milaza azy tena nampanontany tena tokoa satria rehefa zavaina ao anatin'ilay lalàna atao tsy hita akory hoe aiza no milaza an'izany. Voalaza tsara fa ny conseil dia afaka ny filan-kevitra dia afaka mivory amina fivoriana tsy ara-potoana rehefa takiana sy ilaina ny isian'izany. Kanefa kosa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia indray mandeha isam-bolana ihany no azo atao izany fampiatsoana izany ary tsy mahazo mihoatra ny 3 andro. Dia manoloana an'izay zavatra misavorivory izay raha matoa Rarinirina Clémence tsy mijanona eo ihany koa ny tantara fa toa mbola misy fampiatsoana ihany koa satria ny zava-nitranga tamin'ny alatsinainy aloha izany dia nandatsy hanatrika n'io fivoriana io. Teo anivony antokotiko Madagasikara 5/20 teo ihany koa ianao Clémence Rarinirina ary nanao tarantasy ampanajana tsara mihitsy nilazana ny antony tsy anatrehana amin'ny fivoriana noho ny tsy fanarahan-dalàna satria dia tsy ara-dalàna ny fampiatsoana fivoriana indroa anatin'ny volana anankiray ary dia nametraka ihany koa mba tsy ilazana indray rehefa avy eo hoe ny reto mpanolotsaina avy eo amin'ny antoko-mpanohatra reto izany dia manohatra be fahatany ary tsy te hampandroso ny tanàna mihitsy tsia satria ny teti-bola fanitsinana ny budget rectificatif no nieritreretina hodiniana atao anatin'ity session izay 2 andro monja moa no tao anatin'ilay fampiatsoana fivoriana dia tiako tsipihana tsara hoe tsy hoe nanda fahatany fa mandany tsy fanarahan-dalàna izahay ary dia nametraka taratasy fa tsy hanatrika ny fivoriana satria tsy manara-dalàna izany fa mametraka fangatahana ihany kosa hanao fivoriana tsy ara-potoana amin'ny volana Jolay satria azo ataony manao indray mandeha isam-bolana ary tao anatin'izany indrindra nametrahana hoe azo dinihana sady mandinika nyity teti-bola izay saika hodinihana maimaika anatin'ny 2 andro monja no andinika ihany koa ny raharaha anatiny eo anivony filan-kevitra izay hita fa tena efa tsy mandeha amin'izay laona intsony ary tena mila jerena akaiky ka tsy azo anaovana mody masobe tsy mahita ka hodiana fanina hoe mety sy mizotra ny zavatra rehetra kanefa tsisy mandeha araka ny tokony ho izy tsony Clémence Rarinirina. Ya, efa voalazanao moa ny ataontsika hoe ny akapobeany ny amin'ny zavatra izay nitranga tokoa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity na manalilira faralahy dia iny tsy fivoatsika ny efitrano mihitsy ary fa tsy fidirantsika atao anaty efitrano hoe satria moa tsika izany samy tsy resy lahatra ary io moa ny lalàna napetraka mba ho hajaina. Ny lalàna napetraka mba ho arahana ary ataoko angamba fa ohatra tokony hanome ohatra ho amin'izany resaka fampanarahana ny lalàna sy fanajana ny lalàna izany ny tompony andraikitra isa-tsokajiny ao anatin'izany ny ben'ny tanàna ao anatin'izany ny nivon'ny filohantsika eo ny PCM nivon'ny promaritra ao anatin'izany ihany koa ny préfet izay isan'ny atao hoe tokony hahafantatra ary tokony ampahafantarina ary tokony maharaka tsara ny zavatra mitranga ao anatiny io filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo io. Nresahanao teo mikasika ny lalàna, nresahanao teo mikasika ny tsy fahatrarana an'le quorum sy nahatonga an'le fivoriana tsy tanteraka fa za dia resaka kely an'le hoe inona tokoa moa le saika hodinihana. Le saika hodinihana dia ny teti-bola fa asiam-pantsiana ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo. Tsika moa namana lilira faralahy raha mandinika teti-bola mila eo amin'ny 10 andro eo zany tsika raha izay voafaritry ny lalàna ny amin'ny andinihana ny budget primitif na ny teti-bola zany ho an'ny taona ho an'ny fiadidinan'ny tanàna ho an'ny commune moa zany io tsy voatery hoe commune Antananarivo rehetra rehetra fa ny commune rehetra. Ny zavatra misy nefa ny ao anatin'izany 10 andro izay omenantsika zany efa sahirana isika maika moa fa 2 andro monja no andinihana ny teti-bola asiam-pantsiana tamin'ny taon-dasy tsika tsaroko tsara niteraka resabe moa reny zavatra na tsiditsidika na sisisika tany anatin'ny teti-bola na asiam-pantsiana ireny nisy an'ireny resaka hoe fampandoavana ny vola rehefa andoko-trano sy ny sisa sy ny sisa 3 andro ny fotoana nananatsika nandinihana lalina tsara an'izany teti-bola na asiam-pantsiana izany satria ao anatin'ny teti-bola na asiam-pantsiana moa dia mazava be fa tsy maintsy misy aloha zany ny fanazavana entin'ny
tompony andraikitra miandraikitra ny resaka arabola eo an'io fedidina tanàna Tananarivo tsy maintsy misy ny asam-bomiera izay atrehantsika tsirairay na manalilira faralamo anatin'ny bonne gouvernance ny tena ka anatin'ny sehatry ny fitaterana de izay mahakasika atsika na tsy voatery mahakasika atsika ihany koa fa mahakasika ny tanàna ny akabeny de diniantsika ao anatin'izany zandrehetra zany atrehana ao anatin'ilay fivoriana avokoa ary ao anatin'izany koa mbola anaovana ny fifidianana izay efa malaza moa amin'ireto mpitatany reto ny fifidianana miafina na ny vote secret izay andaniana fotoana ihany koa ny fanatanterahana an'izany kanefa n'izany raha tiako ntina ny tiako hiaviana ao anatin'izany rehetra zany de hoe ray andro monja no nomena ny mpanolotsaina na afahana nandinika an'izany ny resaka ianao teo na manalilira faralahy tsara mihitsy ny anamafisana an'izay hoe tsy sanatria fanakatsakanana na hoe ndeha atao hoe fanelingelenana na hoe tena hoe fanakanany ny fampandrosoana tiany mpitantana ny tanàna ho tanterahana tsy hany mihitsy le izy fa amin'ny maha-olom-boafidy napetraky ny vahoaka Antananarivo atsika de mila mijoro tsika ny amin'izay hoe ny lalàna de tokony arahana ka ny lalàna de mametraka fa rehefa misy ny fivoriana de tokony atao 3 andro tsy mihoatra ao anatin'ny 2 volana ny fivoriana tsy ara-potoana na raha antsika teo ny voalaza ny lalàna andiny fahatelo amby 20 amin'ny loi 2014/020 dia zay zany ny tokony arahana ny fanamarihana ihany koa de hoe nisy fotoana ny antsika na manalilira faralahy ary efa nimenemenina zany tsika mpanolotsaina hoe tsy nisy any antsika fivoriana tsy efa naharitra efa bolana ve zay tsika tao anatin'izay heritaona sy tapany nisy ny nahateo atsika na olom-boafidy atsika zay tsy mivory efa bolana tsika tsy mivory maninona tsy tao anatin'ireny vanim-potoana ireny no natsidika zay zavatra mety tokony natsidika tao anatin'izany ary voafarany teo ary zao tsika de tsy nisy fivoriana ihany koa de maninona tao anatin'izany tsy natsidika ireny zavatra rehetrarehetra eny fa maninona no ao anatin'izao efa nisy fivoriana ny 2, 3 sy 4 jona dia asisika fotsiny ny 17 volana jona naovana fivoriana miresaka eo moa ianao raha mato Clémence Rarinirina de ohatry ny tsaroko tsara tao anatin'ilay fivoriana tsy ara-potoana nataontsika farany teo natrehantsika senao tsara mihitsy ny 2, 3, 4 jona fa anisan'ny nangataka ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina tamin'izay satria maro be ilay lahadinika misy anakenina izy ary akoatrin'ilay anakenina de mbola nisy lahadinika anankiroa hafa izay natao hoe fampahafantarana moa zany fa tsy andraisana fanapa-kevitra natao hoe information tao anatin'izay zany izy hatra 9 tota be zao no natao dinihana tao anatin'ny 3 andro tsy vitan'izany fa mbola tara ny fahatongavany akamaroany antota taratasy de nangataka ianao raha mato Clémence Rarinirina tsaroko tsara hoe sao de tokony mba hoitarina kely ty fivoriana ty mihoatra ny 3 andro de nisy mpanolotsaina namana izay tena ataontsika hoe sarotiny de sarotiny tokoa amin'ny resaka fampanarahan-dalàna eo anivon'ity filan-kevitra ty izay nilaza mazava hoe miala tsiny tompoko fa ny voafaritry ny lalàna de tsy mahazo mihoatra ny 3 andro ny session extraordinaire no lavina ny fangatahan'ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina satria tsy ara-dalàna fa lay ironie ao anatin'le izy raha mato Clémence mamperitreritra ihany de zao hoe article 83 araky ny jerentsika teo ingeny mamaritra an'izay hoe tsy mahazo mihoatra ny 3 andro ary nanaraka sy nankatotsika rehefa hoe tsy araky ny lalàna le izy fa ankehitriny ve rehefa ny mpanolotsaina maro anisa tsy ndriko tsara maro anisa satria 20 isika no tsy nanaiky ary tsy nankatohany anaovana an'iny fivoriana tamin'ny 17 volana jona iny no mijoro amin'ny alalan'ilay article 83 ihany izay milaza findre mandeha isam-bolana ihany no azo atao no mampiantso fivoriana de maninona no azo dina tsy hita zany ny tena loza be ao anatin'le izy aza eo ihany lay tsy fanarahan-dalàna raha mato Clémence Rarinirina ary io antony tsy fanarahan-dalàna io no nanosika atsika tsy hanatrika ny fivoriana fa tsy fantatro ianao na anaray fa za manokana de efa naharay fa fampiantsoana fivoriana manaraka indray ny 17 ny volana jona zany hoe amin'ny zoma rafakapitso zany de apetrako ny fanontaniana ity moa zany lay convocation de tsy nisy zavatra niova afa-tsy ny daty 17 jona fotsiny angamba no niova 17 jona fa ny ordre du jour de io budget rectificatif 2021 ary ny objet an'ilay convocation de le hoe réunion extraordinaire supplémentaire izay ny verifieko ihany moa tao anatin'ilay 2014/020 fa tsy nahita ny voambolana io mihitsy ny tiako lazaina hoe fa maninona no atao fanahinina ve ny tsy fanarahan-dalàna satria efa antaratasy ny lazana mazava fa tsy ara-dalàna tamin'ny alatsinainy ka rehefa tsy ara-dalàna tamin'ny alatsinainy de mbola tsy ho ara-dalàna foana ihany koa ny amin'ny zoma ary zay tiako tsipihana de izao hoe nanao fangatahana ny izahay session extraordinaire 3 andro amin'ny volana jolay hatreto aloha
tsy fantatra zany hoe inona ny tokony hoantony voalohany indrindra maro anisy zay satria 20 nanao fangatahana raha ny lalàna voafaritra ao anatin'ilay andininy 3 teo ihany de tena manan-kery ny fangatahana ka eo zany Ramatoa Clémence Ararnirina tsy mipetraka tamin'izao moa tsika fa nisy ny taratasy nalefa tany amin'ny Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra, nisy ny taratasy nalefa tany amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo na Nandretsitoaina ary nisy ihany koa ny taratasy izay naterina teny anivon'ny préfet de police asa mety misy fanampanazavana ve azonao io arahantsika io tokoa moa namana lilira faralahy zany ny taratasy izay nalefantsika teny anivon'ny préfecture nalefantsika an'Andriamatoa préfet moa zany io taratasy io ny votoatin'ny taratasy de fitarainana mahakasika indrindra ity letrezana na ity ataontsika hoe fisisihan'ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ny anao an'io réunion extraordinaire supplémentaire io araka io voasoratra eo amin'ny hitantsika eo amin'ny fahitalavitra io izay nambaranao teo ary marina be ny fanamarianao namana lilira faralahy hoe tsy ao anaty lalàna tsy misy an'izany ao anaty lalàna hoe réunion extraordinaire supplémentaire izany ka dia nametraka moa zany tsika an'io taratasy io fitarainana nalefa eny anivon'ny Andriamatoa préfet ny andrasantsika zany amin'izao fotoana izao dia ny valiteny izay hoentin'ny Andriamatoa préfet mahakasika indrindra ny fitarainana io hoe iresaka asa iresaka iteny anireo eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna ve Andriamatoa préfet mahakasika an'io tsy fanaran-dalàna io zay moa raha nanantona anazy satria nisy solitena vitsivitsy isika izay mpanolo-tsaina solitenantsika 20 zany nandeha nanantona ny Andriamatoa préfet de tena io moa de aleo mangarahara tsika namany mangarahara ary tokony ametraka mangarahara ho an'ny mponina Antananarivo nanantona ny préfet izay ary nilaza mazava Andriamatoa préfet fa tsy manara-dalàna io réunion extraordinaire supplémentaire izay ampanatsoniny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo izay nakatoavin'ny filohantsika de ny eo anivon'ny PCM zany na ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly io ho hitantsika eto zany ho hitantsika eo afaka 2 andro monja na afaka ora vitsivitsy no mety ho valiteny hoentin'Andriamatoa préfet mahakasika an'izay raha sanatriavina ka andeha atao hoe atahotra ve ataoko anaty farangisosina le atahotra Andriamatoa préfet ka andeha hiteny hoe tsy manina ary fa de taterao ihany ity fivoriana amin'ny 20 ny volana Jona de mazava be fa izay mpanolo-tsaina ny tanàna ahitana ny tena koa Ramatoa lilira faralahy solitena eto ny antoko ny mpanolo-tsaina avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara eo ihany koa ny mpanolo-tsaina combat dia tsy anaiky mora n'izany zavatra zany fa tsy maintsy hitondra andrara eny anivon'ny fitsarana mahefa ary andeha atao hoe nisy foana ny fanamariana nentintsika namana lilira faralahy ny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny amin'ny letrezana ny amin'ny zavatra be dehibe tsy mahasonimponina izay mbola ny krizana foana nanapahana anazy teo anivon'ny filan-kevitra io fa tonga amin'le hoe ampy kosa angam'izay fa de zahay de tsy anaiky fa tsy maintsy hitondra andraraha eny anivon'ny fitsarana raha toa ka miziriziry ny anatanteraka an'izany ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ka dia antenaitsika fa olon-dehibe izy ireo ary mahafantatra ary io tonga amin'ny fitenenana hoe engane tsy anao ohatran'le raha ny tsenan'andravoangy izay vonentsika teto tamin'ny herinandro hoe zavatra ny soniavina zao aza dia vita ny mitsipaka azy fa io de lalàna mipetraka ary misoratra ary ataoko angamba fa tsisy ratsy ohatran'izany hoe lalàna mipetraka misoratra zany no hitsakitsahanao fa de eo ny fitsarana hitsara sy hitondra ny fanamariany sy izay zavatra azony hoentina rehetrarehetra ahafahana manitsy an'izay mety ho fantika an-dalàna hitranga rapitsona manalilira faralahy tsara tsy piana moa Clémence Ararnirina fa ny taratasy izay naterina teny anivon'ny préfet dia nahazona accusé de réception mazava zany hoe misy ny fitomboky ny aveny manambara fa naharay izany taratasy zany izay tiana ho mariana tsara mba tsy ilazana indray hoe miteniteny fotsiny ianareo de manakatsaka ny etsy seroa fa inona ny action atao de izay le izy ary de hiaray-tazantsika ny 20 ny volana Jona amin'ny zoma ho avy zao hoe ho tanteraka ve ty fivoriana ty satria tanatin'ny fotoana nandanany solotenanay 20 zay mariako foana ihany hoe maro anisa satria 17 ny ambiny akoatry ny 20 de anisany laza tokoa ary ny aiky ny préfet tsy mara-dalàna n'izany zavatra zany araka ny voafaritry ny lalàna ary de mazava loatra ny laza fa andefa avaliny amin'ny alalan'ny mailaka moa izay tena mbola eo am-piandrasana mafy an'izany tokoa izahay ankehitriny hijery hoe aiza tokoa ilay fandraisana andraikitra sy fijoroana araka ny tenenao teo Clémence Ararnirina eo anivon'ny
vomiera ny bonne gouvernance sy ny lutte contre la corruption tenako de tena miteny mihitsy hoe tena hojerentsika zany hoe izy ny tena ambany lalàna sy ambony lalàna ao anatin'ny fampiarana ny zanjavatra any eo anivon'ny filan-kevitra fa ny zava misy aloha hatreto matoa zahay mahasa hoe tsy miditry ny efitrano fa mijanona aty ivelany matoa zahay mahasa mametraka ny taratasy fitoriana sy fampahafantarana eny anivon'ny rafitra rehetrarehetra tokony andanana ary indrindra milaza fa de vonina hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana maefa afaka misahana an'izany raha mbola misy fanaovana fanainina tsy fanaran-dalàna ao anatin'izao zavatra zao de satria fantatray ny lalàna vakinay ataoko hoe noir sur blanc tena hita mazava eo raha misy ange lalàna milaza fa azo atao le izy de tsy misy olona adala fa de ny fanaran-dalàna io masoana ifatratra io fa raha mitarika kosa aminay no mikiribiby manao forcing mialatsiny amin'ilay teny tsy malagasy tenena koa azy ao anatin'izao iray volany teny malagasy zao letrezana lasa malaza moa izy ty de hoy aho hoe kosa ny fijoroana de tsy hijanona ary tsy hitsahatra raha tsy ampandresiny marina satria tsy mety raha ny mpitarika no manao mpitary-bato vilam-bava tahaka izany amaraparana ny fandarana ihany koa sika mirahavavy efa mandeha ny fotoana nafinaritra lay tenin'ny Andriamatompandrindra nasionalin'ny antokotiko Madagasikara teo fetiny ray tokoa amin'ny alado avy zao isika raha teo alarobia ny fandaharana de angamba everiko fa fanararoatra ny mirary sosahady ho an'ray mpianakaviana rehetra ianareo ny tena kitro ifarany tokantrano raha ny soratra masina jerena de ianareo no lohany ary miainga avy ao aminareo ny mety ho fahombiazana na mety tsy ho fahombiazana isambaravara tokantrano dia te hirary soa manokana ho an'ray mpianakaviana rehetra tsaroneto ihany koa ny filohany eo anivon'ny antoko-panoatra sy ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana de mirary ny fitahin'Andriamanitra ho anao ho lohany tsy ho ny ankonana ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy izay miandrandra fatratra moa zany anao mba hitondra fanavotana ho an'ity firenentsika ity te hiarahaba anao koa tanana manokana ho an'ireo ray mpianakaviana rehetra eo anivon'ny fianakaviana ny vadiko manokana jery son rafaralahy de ararodiko arabaina ao anatin'izany fankalazana ny fetin'iray izany toy izay ihany koa ny ray mpianakaviana rehetra ny antokantrano any zay ihany koa nao maranako ny teniko angamba Clémence fa omeko anao ny fanakatonana tanteraka ny fandarantsika ia ombako manana izay firaritsoany ray mpianakaviana rehetra tsy misy akanafaka izay nataony namana lilira faralahy izay fa dia ny tena maranako ny anjara fitenenako angamba namana lilira faralahy dia ray mpianakaviana ihany koa aloha no tonga nitaraina tao amiko mikasika ny resaka amin'ny maflohany voamerany fitaterana moa zany eo anivon'ny filan-kevitra makasika nyty resaka contravention ty io moa makasika ny mponina Antananarivo rehetra angamba fa tsy voatery hoe ity ray mpianakaviana izay nitondra fitarainana ity ihany ny zavatra mahagaga zany de be debe tokoa ny namana lilira faralahy no mitarainana anaty message privé fa ity moa zany androany no voaray de hoe tsara angamba ny resantsika kely ato anaty fandaharana ny amin'ny hoe lazaina fa nanao fandikan-dalàna ilay olona ary soratana mazava ao anatin'ny ity lettre de contravention ty moa zany naran'ny fiara ny anaran'ny feno ny adresiny fa ninitsika moa nanakona anazy teto anatin'ity sary ty de amin'ny hoe lazaina fa nanao défaut de paiement teny anivon'ny izy parka zany dia tamin'ny 31 janvier 2020 zany hoe raika amby telopolo janoary roapolo sy roa arivo no voalaza fa nisy ny fandikan-dalàna dia amin'izao fotoan'izao zany hoe 7 amby roapolo mai raika amby roapolo sy roa arivo nalefa ny ity fitakina lamandy ty de amin'izao volana jona zao ny voarain'le olona le izy ray mpianakaviana hoy aho no tonga nitaraina ary mbola ray mpianakaviana ray hafa ihany koa no nitaraina tamin'ny tenako tao amin'ny Facebook tao makasika ny tranga mitovy amin'ity ihany ny zavatra iraisan'ireo tranga ireo lamana lilira faralahy de hoe tsy misy akory io fandikan-dalàna io kanefa dia maharay taratasy fitakina lamandy ireo olona ireo ka tsy teny aho hoe marina tsy teny aho hoe diso fa hiteny fotsiny aho hoe mba jereo ihany ny onivo fedidina tanàna Antananarivo kosa hoe mba jereo ihany ny zavatra ohatran'izao fitakina vola manolona toy izao ataoko angamba fa zavatra tsy rariny ny tenako zao aloha de efa isan'ny niarany ohatr'izao ihany koa tamin'ny fiara izay efa namidroka ilay fiara efa namidroka efa amataonany maro de tonga taty amiko ny fitakina lamandy ohatran'ity voaray ako androany ity nalefa ny ray mpianakaviana io ka de antsoaviny atao ny onivo fedidina tanàna Antananarivo ary fanamariana ihany koa ny amin'ny hoe fa ngamo ny izy parka mbola misy ngamo tsika
isika namana lilira faralatsy efa nandray fanapahana ny amin'ny hoe société municipale de gestion digitale no SMGD no miandraikitra n'izany lafiny zany mampametra-panontaniana zany zavatra zany ka anaovana antsoavo ao dia mbola tsy sanatry tonga amin'ny fimenomenoman'ny olona marobe fa hoe mbola olona vitsivitsy aloha ny tratrantranga ity ny amin'ny hoe mba jereo ihany re ianareo ny voafetidina tanàna Antananarivo ny amin'ny fandefasana taratasy ohatran'izao tokony eo ny olona dia efa ampahafantarina raha voasazy izy ary tokony hoe eo dia efa miomana zany ny amin'ny hoe izy taratasy tonga ary ny taratasy koa tsy andry heritaona sy tapany aty aoriana fa tokony hoe ray volana farafahelany kosa angamba fa tsy lasa ohatrany hoe fitakiana vola amin'ny tsirariny no andraisan'ny mponina Antananarivo ny tranga ohatran'ity ka miala tsinkely namana lilira faralahy fa nanara roatra kely le teny famaranana napitainao taty amiko ny resahana an'izay dia mamerina ny firaritsoa ho an'ny ray mpianakaviana rehetra mirarisoa ihany koa atsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny NBS aorinan'ity fandaran'ity dia anaraka ny fandarana miara-manonja famerenana ny fandarana miara-manonja isika misy ihany koa ny laharana izay afahanareo miantso anay mirahavavy raha misy ny olana tianareo ifampizarana miaraka amin'ny pirofo atao anatin'ny fandarantsika sehatra natokana ho amin'izany fandarana Sahia Lasa Izao dia izay no ametrahana ny veloma mandra-piona ho amin'ny heriny any toy izao indray mandra-piresaka ary tompoko lasy tompoko vavy